voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany fifaliana ho an'ny tenanay indray ny maravantsika rehetrarehetra manona ny fetanan'ny tompo ho amintsika tsirairay avy izay tonga eto indray androany. Alleluia. Tonona aminao, tonona amintsika rehetrarehetra ny fahasoavan'Andriamanitra, ny fahatsaran'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fotsika sy ny hevitritsika ao amin'ny Kristy Jesosy ary dia falindraitsika ry havana tafaraka eto androany. Alleluia. Tonga eto indray ianao androany. Ny andro androany tsy mitovy amin'ny tamin'ny heriny, ny rapito tsy mitovy amin'ny androany. Izany mahatonga antsika isan'andro isan'andro ry havana malala. Andriamanitra dia manavao foana. Havaozin'Andriamanitra isan'andro tahaka ny navaozan'ny andro. Ny daty omaly tsy hitovy amin'ny daty androany ary tsy hiverina intsony ty andro androany ty, tsy hiverina intsony ny andro omaly. Fa tahaka izany ihany koa ny fanavaozan'Andriamanitra ny famindrampony amintsika ry havana. Ny famindrampony nataony tamin'ny omaly navaoziny indray izany androany. Tsy ny ambokambin'ilay maly ny iainanao androany, tsy ny ambokambin'ilay tamin'ny heriny, fa ny tena marina Andriamanitra tena manavao mihitsy. Alleluia. Isan'andro isan'andro dia avaozina foana ny famindrampony aminao. Izany ny tsy mahalany rehetra antsika rehetrarehetra izay tonga eto androany. Fifaliana ho anay ny miarahaba anao. Alleluia. Faly ny fonay mahitanao eto ry havana malala, satria dia tsy ny olona rehetrarehetra amin'izao andro mahory izao ry havana mahagaga, fa mbola tsy ny olona rehetra no mitady an'Andriamanitra. Mbola tsy ny olona rehetrarehetra ry havana no mangetaeta an'Andriamanitra. Amin'ny saoran'Andriamanitra ianao raha mba tonga eto ianao androany, anisan'ny olona mangetaeta, anisan'ny olona mba hitady, anisan'ny olona mba hikatsaka indray, anisan'ny olona manana zavatra hoentiny ao anatrehan'Andriamanitra ianao. Manana fisaorana ianao entiny eo. Ny olona ry havana malala iainany fotsiny ny fiainany, tsy manana sosi mihitsy izy hoe manahoana ny izany toy izao, inona na toy izao inona ny antony mbola mahavelona androany, tsy ananany olona eritreritra izany. Fa ianao tonga eto nampatsiahivo ny fanamasinanao manao hoe tsarovy, fa tsy vitany herinao na ny tanjakao na ny fahaizanao na ny fahalalanao ny fiainanao. Tsy afaka nitoky tamin'ny fahasalamanao ianao matoa velona eto androany. Tsy afaka nitoky tamin'ny vola aman-karena, tsy afaka nitoky tamin'izay rehetra mety annananao na izay rehetra eo ampelantananao ianao. Ry havana malala, betsaka nefa nitoky tamin'izany fa potraka ihany. Betsaka niankina tamin'ny fahalalana fa reraka ihany. Betsaka niankina tamin'ny fahaizana ry havana malala, niankina tamin'ny fahefana sy ny laza mamboninahitra fa reraka ihany rehefa tonga ny fotoana. Fa tonga eto ianao androany. Ny antony ahatongavanao eto tsy miankina amin'izany rehetrarehetra izany ianao. Halleluia. Sambatra izay olona mialoka amin'ny Jehova, sambatra ny matoky an'i Jehova. Halleluia. Ry havana malala, ny olona amin'izao fotoana izao mahagaga fa mbola mitoky amin'ny soavaly sy ny kalesy, mbola mitoky amin'ny zavatra eto amin'ity tany ity izay efa mipotika tsy ho ela. Mampalahelo ry havana, fa tonga eto ianao androany ary ampitodika antsika foana ity fandaharana ity. Izao fotoam-bavaka izao ry havana malala, fotoam-bavaka ampitodika antsika, tsy toky amin'ny inona intsony afa-tsy Andriamanitra irery ihany. Tianao Jesosy. Alleluia. Avelan'Andriamanitra hitranga mihitsy ny zavatra rehetra eto amin'ity zao tontolo izao ity, satria mba hahatonga ny olona ry havana malala ohatra ny toa tsy hanatsafidy afa-tsy hitady an'Andriamanitra sisa. Hahatonga ny olona ho tery amin'ny fanjakan'Andriamanitra satria vita ny fanjakan'ny tany. Fa ny mampalahelo dia izao, mbola tsy mitodika ny olona, mbola variana foana ny olona. Ary ny tena mampalahelo dia mbola maniratsira ny olona ry havana. Mahafinaritra ny olona mihitsy ny maniratsira ny Jesosy ivavahantsika io. Mahafinaritra ny olona mihitsy ny miteny ratsy an'io Jesosy izay ivavahantsika sy ankofantsika andro aman'alina io ry havana. Anefa tsy fantatra ireny olona ireny,
fa na dia ny fofinaina eo amin'ny olona aza dia mbola Jesosy no mitazona azy. Tsy fantatra ireny olona ireny fa ho avy ny fotoana. Halleloja. Isehony amin'ireo an-lanitra io Jesosy io ary tsy tranonao intsony ny andraisana an'io amin'izany fotoana izany jiava. Tsy hoe ho avy eny amin'ireo an-lanitra Jesosy dia mbola hidina ao anatina tranon'omby. Tsia efa vita ny tamin'izany. Ho avy eny izy iseho amin'ny mahampanjaka azy izy. Izany raha mitetiteny aminao. Mety manontany tenenao hoe Jesosy ahoana ka izany hoe manolotra ny andro iray manontolo atolotra anao izany? Ohatrany ahoana ka izany hoe Jesosy atolotra anao ny andro mpiainako? Izao ataonao izao izany jiavana. Izao ataonao izao. Manokana fotoana isan'andro ianao hitadiavanao an'Andriamanitra. Izany natao hoe manolotra ny andro no ho an'i Jesosy. Raha tonga eto ianao androany, atokanao ty andro androany ty. Halleluja. Ahafahanao mahita an'Andriamanitra, ahafahan'Andriamanitra mahita anao, manamarika anao manokana fa zanany ianao. Halleluja. Miandry azy ianao ao anatina fotoam-bavaka tahaka izao. Ry havana ny tsara indrindra fa antsika manomana ny fiainantsika mandrakizay. Tonga eto ianao androany, misaora an'Andriamanitra, misaora an'Andriamanitra ry havana, fa mbola manana fotoam-bavaka ianao. Halleluja. Mbola malalaka ianao. Eo amin'ny telefoninao ianao dia mahita. Tsy voatery mandeha 4 kilometatra ianao na mandeha transport n'aiza n'aiza, fa eo ihany ianao fa afaka matsapa ny fanatrehan'Andriamanitra ianao. Ivavakantsika amin'izao fotoana izao. Izany mihitsy no tadiavintsika eto androany. Tsy misy zavatra fa tadiavintsika eto. Raha mitady valim-bavaka ianao ka tsao ny fanatrehan'Andriamanitra dia ho azonao izany. Raha marary ianao, tadiavy ny fanatrehan'Andriamanitra hikasika anao, mositrana ny aretinao. Raha manana olana ianao amin'izao fotoana izao, malahelo ianao, mety misy zavatra mitranga mihitsy ny fiainanao, angatao ny fanatrehan'Andriamanitra. Fa ny fanatrehan'Andriamanitra fanafody ho an'ny zavatra rehetrarehetra ry havana. Na ho an'ny nofo, na ho an'ny fanahy, ny zavatra rehetra dia afaka hositran'izany fanatrehan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao izany. Halleluja. Izany mihitsy ny katsahantsika amin'izao fandaharana izao. Tsy misy zavatra fa tadiavina eto. Tsy mitady vola eto ry havana malala, tsy mitady ninina eto ry havana, fa ny zavatra tadiavina eto dia izao ny fanatrehan'Andriamanitra ao amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Izany no atsotsoana isan'andro isan'andro eto. Halleluja. Satria izany no harena tsara indrindra. Tsy ny olona rehetra no manana an'izany, fa ny olona izay manana an'izany koa anefa za teteny aminao. Fa olona tsy ho lavo amin'ny fiainana, olona tsy ho potraka, olona ho tafita amin'ny tanjona. Halleluja. Olona tsy ho reraka an-dalana, satria manana ny fanatrehan'Andriamanitra eo amin'ny fiainany izany olo izany. Hitady ny fanatrehan'Andriamanitra tsika eto androany. Raha tonga eto ianao, mety hozy izy ianao hoe za raha vavy mampiona tena izao ny zavatra mahazo anahy, mikivy reraky ny fiainana, tena isan'andro isan'andro tena miaina ao anatina fahakiviana tanteraka mihitsy, satria mbola tsy nisy fanatrehan'Andriamanitra ny fiainanao. Fa tonga eto ianao, teneno hoe Jesosy ilaiko ny fanatrehanao, mila ny fanatrehanao ahako. Ilaiko izany androany. Halleluja. Ilaiko izany androany. Ivavakantsika. Jesosy eo misaotranao izay. Misaotranao izay ny amin'ity fotoana androany ity Jehovah Andriamanitra. Misaotra fa ninina mety fikasana Jesosy, ninina mety faniriana Jesosy. Halleluja. Ianao no atotosa an'izao fotoana izao. Tonga eto indray izay androany, mbola manam-potoana izay Jesosy dia ataonay, satria mbola tsy tonga ianao. Vadinay teo anatrehanao, hanompo anao izay mandra-piavinao eny amin'ny raha an-lanitra Jesosy. Ndreto indray izay tonga eto amin'ity androany ity. Halleluja. Hitady anao izay Jesosy, hikatsaka ny fanatrehanao izay Jesosy. Mangetaeta anao izay Jesosy. Mila anao izay Jesosy. Mitady anao izay Jesosy. Mikatsaka anao. Ampiasainay ny fonay androany. Andriamanitra, ampiasainay ny fonay androany. Mijery anay tsirairay avy ianao. Any amin'ny toerana maro samihafa izay manaraka an'izao fandaharana izao, n'aiza n'aiza.
Jesosy mijery ny fonay ianao. Manahoana ny toim-ponay manoloana anao amin'izao fotoana izao? Manana hetaheta ve izahay? Fa zany ihany ny zavatra tadiavinao androany Jesosy. Ampy anao ny hetahetanay. Ampidiranao anatin'ny fonay ny hetahetanay Jesosy malalo. Maniry anao ny fanahinay amin'ity androany ity. Manatrefenao izao fotoana izao ianao. Na ny finiana, na ny toroteny, ny fanoloran-tena sy ny bavaka rehetra sandratra eto Jesosy eo. Hitadiavanay amezanay voninahitra anao zany. Aoka hisandratra eto ny anaranao. Eo ambavanay androany Jesosy. Hisandratra eo ambavanay ny anaranao. Raha nandratana an'izay dia hisandratra ny anaranao Jesosy eo. Ao anatin'ny fonay ao. Hisandratra ny anaranao. Halleluja. Sotranao zay Jesosy. Iteranao zay Jesosy. Ankalazanao zay Jesosy tsara. Halleluja. Mitady ny fanatreranao zay tsara. Rehefa mitanojika mifanaika, rehefa tojo anay eo dia mitoetra eo ambany elatra ny sotoa. Satria eo mahatsara. Halleluja. Ilaiko ny fanatrehanao. Fanay masonao ve? Fanay masonao avy. Ilaiko ny fanatrehanao. Ilaiko ny fanatrehanao. Fanay masonao. Fanay masonao avy. Avy, avy. Halleluja. Samy miantsoanjo amin'izao fotoana izao. Samy miantsoanjo ny fanatrehan'Andriamanitra ao anatin'izany izany. Halleluja. Avy fanay eo. Ilaiko ny fanatrehanao. Fanatrehanao. Fanay masonao. Fanay masonao avy. Ilaiko ny fanatrehanao. Fanay masonao avy. Anilanao aho tsy Mirery. Manana anao mampahiry. mampahiry. Atolotra anao ny foko Jesosy aho. Anao ny fo raiso ababo tokoa. Hanilanao aho tsy ho very. Anilanao aho tsy mirery. Manana anao e. Halleluja. Atolotra anao. Atolotro anao ny fo raiso ababo tokoa. Halleluja. Avy, avy, avy fanay eo. Avy, avy, avy fanay eo. Ilaiko ny fanatrehanao. Fanay masonao avy. Avy, ilaiko ny fanatrehanao. Fanay masonao avy. Anilanao aho tsy mirery. Mananao mampahiry. Atolotro ambony foko raiso ababo tokoa. Hanilanao aho tsy ho very Anilanao Jesosy aho. aho tsy mirery. Manana anao e. Mananao mampahiry. Atolotro anao ny fo raiso ababo tokoa. Ny mitoetra ao ambany elatra ny sotoa dia ny ao amin'ny fireneny avo indrindra. Halleluja. Atao fotoana bavaka mihitsy zany iry zany amin'izao fotoana izao ry havana malala. Fatsika amin'izao fotoana izao tena hangataka ny fanatrehan'Andriamanitra. Teneno hoe Jesosy aho. Eo anilanao ihany no azoko antoka fa tsy havery aho. Eo anilanao no azoko antoka Andriamanitra fa tafita soa Andriamanitra. Ilaiko ny fanatrehanao androany. Mety mbola tsy niaina zany mihitsy ianao tonga eto fa afaka angatahanao zany amin'izao fotoana izao.
afaka angatanao zany amin'izao fotoana zao. Alleluia. Tenen'Andriana Jesosy mila ny fanatrehanao ahako, mila ny fanatrehanao ny foko ny fiainako manontolo mihitsy Jesosy malalo. Io fiainanao mikorotana io mihitsy ry havana malala. Mila ny fanatrehan'Andriamanitra ny fiainanao. Io fiainanao misafotifoty tsy hitanao izay anaovana azy. Niezaka ianao mandamina fa tsy mety milamina. Mila ny fanatrehan'Andriamanitra io fiainanao io. Ry havana malala, io aretinao tsy mety sitrana nandritra ny taona maro, nitadiavam-baolana traizatraiza. Mila ny fanatrehan'Andriamanitra ny fiainanao. Tsy ampy ny mivavaka, tsy ampy ry havana malala, tsy ampy zany hoe mivavaka fotsiny ianao nefa tsisy fanatrehan'Andriamanitra. Fa angatao mihitsy Andriana Jesosy tena ilaiko ny fanatrehanao. Mila an'izany ahako Andriamanitra, mila an'izany Jesosy. Raha tonga eto androany Andriamanitra, tonga eto izay tsara avy reto Jesosy, no taminao. Alleluia. Tany amin'ny toerana maro samihafa tany no taminao zay Jesosy, satria fantatrao loatra angeny momba anay Andriamanitra. Fantatrao loatra ny mahakasika anay tsara avy reto. Tsy misy miafina aminao, tsy misy miafina aminao. Fa androany Jesosy, amin'ity androany ity, alleluia, tonga eto izay hitady anao, tonga eto izay hikatsaka ny fanatrehanao, tonga eto izay mangetaentanao. Tianay manomboka amin'ity androany ity Jesosy zavatra hiovana anatinay. Tianay manomboka amin'ity androany ity Jesosy hisy zavatra ho tsapanay. Alleluia. Tianay manomboka amin'ity androany ity Jesosy hisy zavatra ho renay mihitsy any anatinay any midina tahaka ny loharano mamelombelona anay. Alleluia.
mino fa misy olona maro eto. Vous ignoriez misy olona maro eto ry havana malala. Mitovy hevitra tamiko ianao androany dia niteny hoe Jesosy avery ara-tsy eo ianao. Tsy haiko ry havana ianao fa izay manokana dia tena iranay efa tany amin'ny 4 taona lasa izany ry zany. Halleluja. Tamin'izany izany efa niteny mafy teo anatrihan'Andriamanitra ka niteny manao hoe very ara-tsy eo ianao Jesosy. Fa mandraky tiany androany. Halleluja. Mbola tsy miova ny teninay ry havana. Fa mbola teneninay eto anatrehanareo. Eo anatrehan'ny olona rehetrarehetra. Fa very izay raha tsy misy an'i Jesosy ny fiainanay. Betsaka ny zavatra efa nilalovana tao anatin'izay 4 taona nirana izany iry zany. Nandalo teo ny fiakarana ny fidinana. Teo ry havana malala. Ny loasa. Ny tany rano na makafo. Fa androany mbola sanay ny miteny. Halleluja. Tsy vitanay namakivaky andreny. Fa tsy maintsy nila an'Andriamanitra izay. Ary mbola miteny mafy izay androany hoe Jesosy indro fa milanao. Halleluja. Tsy tamin'izany ihany izay milanao. Fa mandraky tiany androany Jesosy. Mbola milanao. Tsy hainay intsony mandeha tsy manana anao Jesosy. Tsy vitanay intsony Andriamanitra ny mandeha tsy miaraka aminao. Ry havana malala. Te hanasanao androany. Raha ianao ilay olona mbola tena misalasala. Misy olona ngeny havana malala araka ny toritentsika maro. Fa na dia niantso ny anarany Jesosy aza mampisalasala ny olona. Sarotra ny olona na dia hitany hoe Jesosy aza. Misalasala ny olona. Ohatry ny tsy izany ilay anarana. Ohatry ny hafahafa be izany. Ohatry ny manatona tsy manatona ny olona. Ny olona ihany no manisy elanelana entre an'izy Jesosy. Fa Jesosy efa miteny manao hoe manatona. Aza matahotra aza misalasala. Halleluja. Tatsika androany teny hoe Jesosy hoe za tsy salasala anatona anao. Za mila anao Jesosy. Tonono mihitsy ry havana. Jesosy mila anao. Aza matahotra ianao manona an'izany anarana izany. Misy olona na dia miainao izany aza dia efa manitikity an'izany hoe tsy izany ilay izy. Fa tena izany ilay izy. Halleluja. Atsoy mihitsy androany hoe Jesosy mila anao ako. Halleluja. Ho hitanao fa amin'izao fotoana izao ihany dia misy zavatra ho tsapanao. Misy zavatra ho renao. Misy zavatra hiova ao anatinao ao. Halleluja. Atsika rehetrarehetra androany teny hoe Tompo Jesosy ity atonga eto anatrehanao. Mila anao ny fiainako. Mila anao a Jesosy. Halleluja. Atsika mifotsika rehetra izany androany Tompo ity. Halleluja. Ovay ny foko sy ny fanahiko. Halleluja Jesosy io. Ovay ny foko. Si fanay kan fasoavanao. Halleluja. Amen wa. Sotra Jesosy. Tompo fantatry. Amen. Tua amico Venuti
rehefa nivavaka riavana tamin'ny maraina dia izao mba teniko hoe Jesosy efa kely sisa Jesosy raha zao zay mihemitra raha zao zay nikivy dia maty antoko zay raha zao zay no hiteny hoe ohatrany tsy nahomby ny fivavahana dia maty antoko zay satria efa kely dia kely sisa ny fotoana tsy fantatra ianao ry havana fa manomboka miseho mihitsy amin'izao fotoana izao. Halleloja. Eny fa na dia mbola tsy tonga aza Jesosy efa manomboka miseho manomboka miavaka tsikelikely ny vary sy ny tsiparifary manomboka miavaka tsikelikely ry havana ny voratsy sy ny votsara ry havana malala manomboka fantatra amin'izao fotoana izao hoe avy aizany famonjena tsy misy olona intsony ry havana na mpanakarena na mantry na olona takiny ahoana na takiny ahoana na avy aiza na avy aiza tsy misy olona trano danger intsony zao ry havana tsy misy intsony zany fa ny olona rehetrarehetra amin'izao voadidina fahavalo avokoa voadidina fahavalo afaka no faty tampoka afaka ny tena izy zavatra hitranga tampoka tsy ampozina fa amin'izao fotoana izao koa Andriamanitra no mampiseho ny heriny. Halleloja. Fotoana fanehoan'i Jehovah ny heriny zao ho an'izay matahotra azy ho an'izay tia azy. Halleloja. Ho an'izay manompo azy ho an'izay mitady azy. Za androany tena teteny aminao aiza ny toeranao amin'izao fotoana izao manomboka miavaka hozy amantsy anao manomboka efa mitokana tsikelikely zany fandaontsika androany ry havana efa kely sisa ny fotoana ndaontsika hiteny hoe Jesosy avy aiza ny famonjena. Halleloja. Ny famonjena dia avy amin'ny Jehova mpanao ny lanitra sy ny tany tsy avy amin'iza n'izy fa avy amin'Andriamanitra. Halleloja. Ndaontsika hindrandra ny lanitra ao anatin'izany izany hoe Jesosy marina toko fa tena ao anatin'ny andro mahory fa zao hiandrandranao zay ao aminao ny famonjenanay ao aminao Jesosy ny famonjenanay. Nani aini famonje tsy mahavonjy tsony havana malala ny vola makarena avy amin'ny Jehova avy amin'ny Jehova ray izy mampitsoro ay Jehova merikio sy tanjako. Halleluja. Tsy avy amin'ny olonany aini famonje sinavunji ani vula sinyare fabiani ni Jehova rai izi mampitsuru ai Jehova merikiu sitanzaku. Halleluja. Ni aisina di wasapa leulana Trala kuangalia fa Jehova matinumpianjia inonanu mampahu fa iziti andawaku enyatukiatukiasia siumena trala kuangalia Jehova piaga cara
any terrasia we hallelujah yes na de masafa ulala yani chumbe ulaba kaidira asia any terrasia we hallelujah Itsangana miasa vary avana tonga ny fahazafanao be dia be ny olona eto ny avana malala nahita an'ity fandaharana ity tao anaty confinement alleluia be dia be miaino anareo mijoro vavolombelona dia mahita hoe za tao anatin'ny confinement nahita an'ity fandaharana ity dia lasa tafatoetra dia nahery dia nanisy efa niverin-dalana aza tafaverina tao amin'Andriamanitra indray alleluia satria zavatra rehetra mitranga ny avana hozy ny ten'Andriamanitra hoe mahasoa izay tian'Andriamanitra miara-miasa ny zavatra rehetra ny devoly tena manao ny ataony tsy laviny zany manakorotana tsy laviny zany mandefa reto mandringana ekeny zany fa zao avelan'Andriamanitra koa ny zavatra rehetra hitranga mba hahasoa anao fantatrao ve ny avana fa na dia zavatra mafy mahazo anao io alleluia tsy hahafaty anao tsy hahavery anao fa ny tena marina tanjon'Andriamanitra mpitodika anao nataontsika ty raha mahafinaritra be ty hoe raha ohatra ianao mandalo ady amin'izao fotoana izao dia teneny mafy mihitsy ty izy ty alleluia ampiverina anao amin'ny fitiavana voalohany ane zany zavatra mahavaivay lovanao zany tsy hakivy anao zany tsy hahafaty anao zany tsy hahapotika anao zany alleluia alleluia fitiavana voalohany matoky a Jesosy fa ianao rehefa narisan'izao tontolo izao mamisedra ady mafy mamisedra ady mafy aza ao tsy ampitondra zay tsy zakako ianao eny fantatro fa fitiavanao izao alleluia samimira mafy mihitsy ampitombindray ilay fitiavako anao namisedra ady mafy aza ao tsy ampitondre ny tsy zakako ianao eny fantatro fa fitiavanao izao ampitombindray ilay fitiavako anao fara tsy sedraina tompo tsy fantatra hoe tena izy raha tsy mandalo adiko tsy fantatra hoe mandesy fara tsy sedraina tompo tsy fantatra hoe tena izy raha tsy mandalo adiko tsy fantatra hoe mandesy mila fitiavana voalohany ireo sainto sy ireo tomany olisolo afalina indray androany very hevitrao
fa tsy amoy fo fa iverine ny fitiavana voaloha ireo sainto sy ireo tomany afalina indray androany fa raha tsisy tompo tsy fantatra hoe tena izy raha tsy mandalo madiko tsy fantatra hoe mandresy fa raha tsisy andraina tompo tsy fantatra hoe tena izy raha tsy mandalo madiko tsy fantatra hoe mpandresy iaritako ny fahorina ifaliko ny fanantenana ny espiritu ny manambara fa akaiky ny fahazavana lalante fantatro tompo ianao tsy amely namandalo fitsapana zao mamaky lalante fantatro tompo ianao tsy amela irery fa ianao no mampahery fitsapana riavana ny mamaky lalantery fa Andriamanitra tsy manary anao raha nanary anao Andriamanitra dia efa ela izy nefa nanary anay fa matoa zay mbola hitanao eto aleloia dia satria Andriamanitra tsy manary ny olom-bofidiny izy aleloia tsy manary zay efa nofidiny izy aleloia fa zay efa nofidiny ny tenin'Andriamanitra dia tsy mba ho ariny mandrakizay Azany mampiavaka an'io Jesosy tsika io namana. Io Jesosy tsika io tena manana fomba fiasa mahafinaritra be izy io. Ianao anatin'iny mandalo ady mamahiny mihitsy fa mahagaga fa manana fiadanana ianao. Raha mbola tsy tsapanao zany angatao. Mbola tsy tena ao tsara ianao raha ohatra ka hoe mandalo ady ianao nefa ohatrany tena misafotofoto mihitsy anatinao any dia mikorotana daholo ny lohanao. Angatao ry havana malala. Jesosy omeo fiadanana, omeo fiadanana fa zany ny olon'Andriamanitra zany. Miadana. Matorina dia ao anaty sambokely misafotofoto azy. Aleloia. Manam-pitsahana. Tatsika hiteny ao anatin'ny tiry dia ifampisodrano tsika. Ao anatin'ny commentaire tsika mety misy hoe tena mandalo ady mafy mihitsy. Dia ndao tsika ifampisodrano tsika ao anatin'ny tiry. Ifampisodrano tsika ao anatin'ny tiry dia hiteny tsika hoe fiadanana ny eo antsika rehetra. Sofrano mihitsy ny namanao. Sofrano eo akaikinao. Aleluia. Sofrano vavinao ny anadanao. Fiadanana ny eo anao na vavy a. Fiadanana ho anao na nadana. Aleluia. Ho antsika rehetrarehetra. Atsya anao isan'andro any ao rehefa miaona amin'iray. Raisoanao mihitsy zany fiadanan'Andriamanitra zany. Aleluia. Ilainao zany. Eu vou no meu O fenômeno
Manananjy Jesosy asy sariavana zao afaka miteny fa manam-piadanana. Rehefa mandeha eny an-dalana eny ianao tena hitanao mihitsy hoe tsy miadana ny olona, tena mijaly ny olona, tena mitaitaina ny olona, mijery vaovao isanandro dia mieritreritra foana hoe inandray ny tranga androany. Fa miaina amin'ny tontolo aizitsika izany ozy ny olona fa isanandro misy zavatra mitranga foana. Fa zao ry havana malala. Za teteny aminao. Amin'izao mihitsy no anananao fiadanana. Fa mikorotana dia izao tontolo izao ity, ny zanak'Andriamanitra ihany sisa mbola afaka miteny, aleloia, fa miadana. Ary fiadanana tsy ambo amboarina, tsy avy ety ivelambela, fa tena any anaty, aleloia. Ataontsika tiry ty androany. Tenentsika mihitsy ny fahavaratrika dia tsy izy akory fa ny devoly. Ny devoly nge ravana mitazana anao isanandro mijery ny fiainanao hoe. Manahoana indray ianao? Alefana ny zavatra rehetrarehetra. Manahoana ianao ao anatin'izany? Fa androany antsika iteny, aleloia. Ataontsika ty raha mahafinaritra be ty tena. Aleloia. Mitazana iPhone isanandro, ireo fahavalo mba ho Tizara niaza misy olana ny fiainako imezana Sandatsay aveo Fifalina hoany Fifalina hoany Izao ny shaka Nefa tsy fantany fa Tiana zava mahuria Mitazana iPhone isanandro Ireo fahavalo mba ho potika Tizara niaza
mipetraka nefa tsy fantany fa tianao zava-mahory tsy fantanga fifamisy anjely manodidina andriamanitry lanitra vindrindre no misahirana manara masoay tsy fantanga fa Jehova mitsy no miandry ay kana inona zava-mitranga tiana zava-mahory tsy fantanga fifamisy anjely manodidina andriamanitry ny lanitra vindrindre no misahirana manara masoay tsy fantanga fa Jehova mitsy no miandry ay kana inona zava-mitranga tiana zava-mahory kana inona zava-mitranga tiana zava-mahory kana inona zava-mitranga tiana zava-mahory tiana zava-mahory Eno Lucifer tsara zany, aleluia. Tena eno sofony tsara mihitsy zany. Fa ninona zava-mitranga tsy anany zava-mahory zanak'Andriamanitra ary avana tsy manany zava-mahory aleluia. Satria manana Andriamanitra mahery. Eli rery navita an'izany hoe nanaterany goaika hena zany. Tsy mbola nisy an'izany. Tsisy mpanompony bala, tsisy mpaminany ny bala ny avana malala na mpaminany ny aserana olona nanompo sampy nisy an'izany tsy nisy zany. Fa Eli rery, aleluia, mpanompon'Andriamanitra no nahavita an'izany hoe misy goaika mitondra hena isan'andro isan'andro. Misotro rano anankiray ngeza be any Eli rery. Nefa ny olona ao anaty mosary. Tsy mbola nisy zany. Za teny aminao androany. Inona no makivy anao e? Inona no makivy anao? Ianao ange ohatran'ny Eli e. Ozy ten'Andriamanitra hoe Eli dia olona tahaka antsika ihany. Fa nahery ny vavaka, azonao atao ny mahery ny vavaka, aleluia. Azonao atao mihitsy ny mahery fo ao amin'ny Jesosy ny avana. Mba hanananao an'izany koa, aleluia. Dao tsika tira mahafinaritra be ty androany hoe Jesosy tena zavatra misy izay manananao e. Aleluia. Eo antsika e, tena fa ihany e. Aleluia. Eo vai, tena fa ihany miaraka vai. miaraka miray mahita fiadanao Mandrakizay. mandrakizay fanady sarotra sy olana manay Tanany mahery. mahery Ampianao. ampiaranay Aleluia. tena fa ihany miaraka miray mahita fiadanao mandrakizay fanady sarotra sy olana manay itanany mahery ampiaranay sa tena mino azy ianao mametraka azy ambony am'izay atao manolotra azy azy ambony sy voninahitra Tsy manompo tompo afako Jesosy rery no ao ampo Izy rery tsy amitaka anao hampanao ny fahasoavanavy aminy ampizaraino anao sy vai Jesosy Tena
Alléluia. Maravoravo mihitsy mahita commentaire anareo a. Alléluia. Tena zaho no faly ry havana. Maika fa Andriamanitra mahita an'ireo teninareo reo. Satria dia tena ny avy ao am-po mihitsy a no avoaka. Tena mahafinaritra. Tena mahafinaritra ary tena mahafinaritra be hoe mahita anareo a tonga eto a. Tena marina tokoa nge ry havana malala e. Tonga eto ianao satria tia an'Andriamanitra. Ina moa ry havana zao fandarana kely. En ligne kely zao. Fa ny olona tonga eto, alleluia, mahafaly ny fonay. Ary tena isaoranay anareo ary isaoranay an'Andriamanitra. Fa ny olona tonga eto olona tia an'Andriamanitra. Olona misisika ao am' Jesosy, alleluia. Dia mahafinaritra be mihitsy mahita ny commentaire anareo hoe tiako ianao Jesosy anteny daholo nareo rehetrarehetra dia mahafinaritra Jesosy koa tena tia anareo mialoha. Mbola tsy tia azy akory tsika dia efa tia antsika izy a. Dia alleluia, mahafinaritra ndao tsika hidiran'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Anao fidirana vitsivitsika mialoha ny hidirantsika amin'ny toroteny manasa anao zay rehefa avy eo a. Iainy torotenitsika, tsy ampy ny fidirana fa iainy torotenitsika fa mialoha an'izay aloha ndao tsika hifaly. Sabata fafinaretana fifaliana, mahafinaritra be ny andro androany a. Tsy miala eto tsika raha tsy faly feno fifaliana. Halleluia. Zay rehetra atao anaty Jesosy e. Zay momba rehetra Jesosy e. Dia raha fanaranao. Amen.
Jesosy ihany nasandatra tsisy hafa misy olona indray manko mahita hoe zavatra hafa koa olona hafa koa nasandatra tsisy Jesosy rery alleluia dia ny olona mpanaradia azy asandatra koa alleluia ianao zany aza mety rebireben'ny olona hoe nasandatra koa le ramatoa anankiray izay tsisy zany ry havana tsy misy zany Jesosy ihany nasandatra ary eo ankavanan'Andriamanitra izy amin'izao fotoana izao alleluia matokianao azy fa ozy ny ten'Andriamanitra izay manome voninahitra dia mba homeko voninahitra raha nasandatra Jesosy dia asandatra koa ianao alleluia mety mbola tsy androany fotsiny ny fotoananao fa tsy maintsy ho avy da tsika ifaly eo akianjan'Andriamanitra tsika alleluia iarifalitsika amaranantsika ny fiderana sady omanatsika amin'ny tenin'Andriamanitra Try you better manakizai Falei la fitaina numena umanai Falei se mi ferubina ni asa
tray ewa yarifaly yarifaly yaridera ankalaza sy andiza yarifaly yarifaly yaridera yarayuga mamanasa yariuganao manakizay sara yanao sara indrindra sara yanao haleluya yarifaly yaridera ankalaza sy andiza yarifaly yaridera yariyuganao yariuganao manakizay sara yanao sara yanao sara indrindra sara yanao tena kaikinao androany fa fotoana androany ifalitsika dao iarifatsika ao tompo e dao iarifany androany halleluia amprisy io izy teran'andriamanitra androany fotoana ifalina androany halleluia kira sy fanankalazanao zairay itera sisotrana mandrakizay sy sotra yuganao mandrakizay faleibe lehibe ireo fitahina nomenao anay fanesena fiombenany asanatray tera tompo atsika rehetra iarifale yaridera ankalaza kalaza sy andiza yarifale yaridera yariyuganao yariuganao manakizay sara yanao sara yanao indrindra sara yanao io iatera tompo atsika yarifaly yaridera kalaza sy andiza yarifale yaridera yariuganao manakizay sara yanao sara indrindra sara yanao sara yanao sara indrindra sara yanao halleluia sara indrindra sara yanao halleluia halleluia dia amin'ny falina lehibea ny rabanantsika rehetrarehetra zay tratrantso eto indray androany a fa alibe indray miaraka aminareo eto androany miarabantsika rehetrarehetra izay miaraka aminay ao anatin'izao fotoam-bavaka sabata ranao fandarana andramoka izao sy ny akiradio izao dia tonoana amintsika tsirairay avy fiadanan'ny tompo ranabavy mamavalitiana ranabavy itody raoniso ranabavy rodinina amboaratsiky mamavalitiana rodine marie jo lovlitina tsika rehetrarehetra eli roblinina tsika rehetrarehetra any ambony any dia manona fiadana tompo amintsika rehetrarehetra dia matoky fa efa nianoka tanaty fidiranana atao anatin'izay fotoana izay dia maharita kely fa mbola iaino tenin'andriamanitra isika amin'ity androany ity za ry avana te hampahiranao androany fa sambatra ianao raha mbola manana fotoana ohatr'izao ianao ahafahanao manompo an'andriamanitra ahafahanao manana fifandraisana amin'andriamanitra fa amin'izao fotoana izao metery ny fotoana dia manomboka tsy dia manana fotoana tsy ny olona iorana amin'andriamanitra efa tratrana pression maro fa ianao misoran'andriamanitra tsy haiko izay toerana misy anao amin'izao fotoana izao mety ao anatina toerana mahafinaritra mihitsy anao hoe milamina tsara efa niomana mihitsy anao ny amin'ity andro androany ity dia arabaina ianao tsara be zany mety anaty toeram-piasana ianao fa mbola afaka mihaino ihany dia misoran'andriamanitra mety eo ambony fandrinany eo-mpitany ary ianao mihaino ana amin'izao fotoana izao fa mbola misoran'andriamanitra ianao mbola misy fotoana afahanao mihaino tenin'andriamanitra tsy alamaina ianao ary isy vokany tokoa izao fotoana laninao zao tsy lany andro ianao eto halleloia betsaka ny olona lany andro amina zavatra tsy mitondra nininy fa ianao hitondra fahasoavanao anao ania izao fotoana laninao ifandraisanao amin'andriamanitra izao miroa zavatra rehetra dia hivavaka isika ho an'izao tenin'andriamanitra izao dia za hivavaka ho anao hoe jesosy
oka ny teninao makivaky ny fondretolo reto amin'ity androany ity endriavana malala zay vavaka amin'Andriamanitra mba tena makivaky ranomasina amakivaky a tendrombohatra amakivaky tany ay a izao tenin'Andriamanitra izao ry havana malala dia kasika atsika tsirairay avy mangata mihitsy ianao androany hoe Jesosy a mitenena amiko ianao dia teneny mihitsy androany hoe Jesosy io ny foko sokafako halleloia sokafako ny foko itenenanao androany amafazanao vo za rehefa namatoky androany fa hitondra hero anao zao tenin'Andriamanitra zao raiso dia ampiasao fa mbola manana tenin'Andriamanitra ianao mbola misy hevitra ny amin'ny fiainanao mbola fakatsanga ny tenin'Andriamanitra ny fiainanao mety tena efa menjera tanteraka mihitsy ianao amin'izao fotoana izao fa ianao tonga eto tsy natsoan'Andriamanitra ho atao menjera kokoa fa natsoana ho atsangana ho arenina ho aorina indray misaoran'Andriamanitra amin'izao fotoana izao za Jesosy mivavaka ho an'reto mpanomponao reto mivavaka Jesosy mba tena ny anjelinao mihitsy ny amin'izao fotoana izao ny anatitra miteny anatin'ny tokantranon'izy ireo tena hoe ny anjelinao mihitsy Jesosy a no hiasa hikasika ny fony anatitra takan'ny mpiasan'ny positra anatitra taratasy fa mba anatitra fahasoavana anatitra teny anatitra révélation anatin'ny tokantrano tsirairay avy momba n'izao toriteny zao ianao raha ny fisainako Jesosy a dia fohy ny takany fa za fitaovana androany toka ny fanahinao masina miasa amiko dia mitenena fa voninkiana anao zahay ka isaky ny litera iray isaky ny fehezanteny iray isaky ny teny zay mavoaka ny vavako dia taka ny lelafy teny amin'ny vavanao Jesosy tatory ny asan'ny maizina rehetra dia ho tanteraka aminay za mitoriteny manasitrana retina toriteny midélivre fa oloha rano velona ihany koa dia ho tanteraka eto za mitoriteny mamelona fiainana mamelona ilay voly mahavelombelona ny fanahinay misaotra Jesosy malala homofo mahavoky anay ane a ameno bangy amin'ny fiainanay ane a izao fotoam-bavaka izao toriteny a izao a misaotra Jesosy malala halleluia amen dahorantsika revana amin'izao fotoana izao a anao hira anankiray a mahafinaritra tsika androany a dia miteny anao androany hoe andosika ran'olo tety tiry ty dia tena hira tena tiako loatra tena nisan'ny hira tena tiako loatra izy ty ary mba hira mba nataonay tamin'izay natao batisa zany a dia androany tiako tsarovana manokana zany fotoana zany tiako ianao androany entiko ianao androany a tena asaiko manokana ianao androany a andosika raha ho tonga tongotry ny tompo amin'ny alana tiry ty a dia andosika mba hiteny hoe Jesosy a tena tao anaty lalina ny atsoko anao a dia iny ianao fa tonga dia nataonao isan'ny mpanomponao a ny ataontsika zany izy zany eo ambany fahasoavanao Andriamanitra fantatra fa tsy tanteraka Jesosy a nefa nanakinanao azy halleluia halleluia tsika rehetra asanatin'ny tananao fanoretena fantatra hoe tsy tanteraka Jesosy efa ny nanakinanao asa ngesa be Jesosy tao anaty alikisa e tao amin'ny tsoko anao maizina ny tany amatavitra halleluia mawisa milaka yinda muwe ayo yinda na tahuraku rayarau yanamu msiju haleluya ramyarakam nawa Jesus ya siba mananaya famayan maktuja pa haleluya
ohatra jesosy zany antsonao zany inona ny fantatsay fa rehefa miaraka aminao zay dia matoky izahay zay rehetra tao anaty lalina ny antsoren'andriamanitra amin'ny falian'andriamanitra hiarahira aminay izy androany halleloia sy miafina aminao mialotoky raha eo amba sino mendrika anao amena jesosy yamamy fahasoavanao ane halleluia emanekeko inakao inona le jesosy inona vatahorako halleluia metokivy satria nofo ihany eny atsika raha mily raviravitanana jesosy fa misy roana jesosy halleluia iseho aminao any andriamanitra asanahy totananao dia terena inona mo natahorako halleluia tsy fantatry ry havana tena tsy azoko an-tsaina taky ny ahoana firikopy ny ranomasina lotsaka tamin'izany iry zany tamin'ny fotoana tamin'ny 2008 volana marsa 2008 natao an'izany hoe batisa izany tena 17 taona lasa nenana baby sandrine erika halleluia tsara zany de anao zao tamin'ny 2008 hatramin'izao 12 taona tsy tapany no mba nanaovana batisa anazy zany lalatsarotra zao lalovantsika zao ry havana ary tamin'izany ianao raha nabavy erika dia efa niaingy 17 taona za 12 sy tapany lasa ary lalatsarotra nalovantsika betsaka rehefa lalatsarotra zany betsaka ny tsy tonga betsaka ny raraka ary betsaka no miverina zéro betsaka miverina miainga maka départ fa zao ry havana malala ny zavatra tena tsara dia zao tsy isika mamerina miainga ny olana azabakivy mianao départ zéro zany miaraka amin'andriamanitra fa ny zava-dehibe enao miverina zéro fa enao tonga any amin'ny farany halleloia azakivy azabakivy sy miemitra zany fa tsy lalana mora io lalovantsika io fa nipotsika an'andriamanitra io tsy lalana mora io fa azo ale tsara io andriamanitra mombantsika halleloia fa albe araka aminareo tandroany ijery ten'andriamanitra tsika fa melohan'izany dia zao za androany tamin'ny tao anaty commencement nanentana ny ankizy hoe androany dia misy zavatra misokatra indray eo anoloanao halleloia tena isory an'andriamanitra ry raha mbola velona ina indray tsika androany tena za tena manentana mihitsy hoe isory an'andriamanitra mbola velona indray ianao mbola afaka hiaina indray tsika androany raha eto ianao androany hoe afaka hideran'andriamanitra dia za tena teteny aminao fa tena tahin'andriamanitra ianao misy olona ny ambadibadika any ry havako malalako misy olona ny ambadibadika any any amin'ny réanimation izy amin'izao fotoana zao tsy afaka manao nininy tsy afaka mivavaka tsy afaka mitendry fa ianao mbola eto ianao afaka mbola mboatra
halleloia anna stylo ianao zao eo an'lohanao miboky ny fiainanao mbola tsy misy soratra ianao ny anoratra eo raha tsy nety no maly androany araroty manana fotoantsika androany ny fonao ny vavanao ny tananao manoratra halleloia anatin'ny boky ny fiainana dia manorata tsara manorata zavatra tsara ao an'andriamanitra manorata tantara tsara eo amin'ny fiainanao mba ho fifandraisana kaiky aminao sy andriamanitra ho tantara-pitiavana mahafinaritra be aminao sy andriamanitra ny a ity andro androany ity a halleloia amen idirany tsy amin'ny tenin'andriamanitra ary tsika androany tsika dia hijery za tsy haiko anao reha taloha halleloia rehefa nanao an'izany hoe boatin-drakitra izy rehefa nanao boatin-drakitra izy taloha boatin-drakitra boaty a drakitra misy amin'izy ireny misy mivarotra misy karazany be dia be boatin-drakitra misy vita amin'ny hazo ohatra zany fa ny anay taloha tsotra be mihitsy boatin-drakitra hitanao le boatina Nestlé iny rehefa le avy boatin-dronono avy ninanana iny dia ahotsana tsara diovina tsara dia asiana lavaka eo amboniny tatahana amin'ny antsy a eo amboniny raha natoto zao efa nanao dia iny boatin-drakitra iny a asianao vola ao dia asianao vola ao dia vao manambola ianao dia vao manana fafana ianao dia asianao vola ao dia zao ry havana malala indraindray izy io tsy mory manao boatin-drakitra ary misy fakapanahy be manao boatin-drakitra ny antony anaovanao boatin-drakitra aloha dia zao mba hahafahanao rehefa orinao rehefa mamaky any boatin-drakitra iny ianao dia mahafinaritra be tonga dia afaka mividy zavatra ianao na dia mbola kely ary ianao dia io koa nabavy-sandralalaina efa nanao jenirabana efa nanao tsamy efa nanana boatin-drakitra daholo dia io boatin-drakitra io ohatra ianao zany andeha hianatra dia mena gote ianao tadidiko mihitsy misy ariary efatra taloha mavomavo ariary efatra na ariary roa na ariary folo fa nay matetika ariary efatra ny gote dia ariary ny vidanina gote na ariary roa raha be indrindra dia ny ariary roa ambiny a atao ao anabaviny elifant toko efa nanao rodine marie efa nanao daholo ery robeline efa nanao daholo robelin sa robeline tsy haiko zay fa manky an'le teny azafady eli atsoke eli ianao halleloia dia samy nanao dia misy fotoana miafy mihitsy ianao te hisakafo ianao a tena napaila sara ianao any am-pianarana to gote fa zao ny atsainao anao boatin-drakitra dia nikizy mividy ianao tsy mividy fa ianao maninona manao boatin-drakitra nirina koa fa nanao ary misy fotoana ary le rakitra hitanao le entina ny am-piangonana dia ny sasany tsy alefa fa ny sasany a alefa ao anaty boatin-drakitra dia mahafinaritra ire fa manao ianao aloha voalohany dia mbola enina mihitsy feona vola ray dia mbola dia ohatry nikifika veny ty vofeny dia rehefa elaela tsy mody tsy henonao zany a dia alefanao lefa dia manomboka ame manena dia misy fotoana efa mavesatra rehefa misy fotoana ianao alay-panahy kely dia misy ilanao vola dia manana misy pince zay pince épilé zay pince le fanasorana volomaso reny dia zao manana an'iny namony anabaviko anakenina dia zao misy fotoana ianao tena nona misy mila vola pain-lasary mihitsy tany am-pianarana ety aloha pain-lasary kely dia ahontsakosana izy dia somary hoirina kely dia io misy kely dia sokirina kely satria tena mila vola ianao misy ilanao vola dia sokirina fa misy fotoana amizay efa tsy azo asiana vola tsony iny halleloia efa tsisy azo atao tsony dia zao tsy afaka nefa tsony halleloia tsy maninana fito amby-roapolo taona na telo amby-roapolo taona fa tongava maharetatra amin'ny farany ny tena zava-dehibe dia maharetatra amin'ny farany bavy sandrinerika halleloia dia alefa dia tsy afaka alefa tsony rehefa maky boatin-drakitra zany ry havana malala rehefa maky boatin-drakitra zany ry havana malala metanentana mihitsy ianao hiara-maky an'iny amin'ny mama na papa moa tsy dia maky iny mama miara-maky an'iny dia hikoty an'le vola tena finaritra fa manao programa mihitsy anao inona no vidiana tamin'izany fa reny bande dessinée reny tena tiako dia tomobile kely fa rehefa maky boatin-drakitra zany fety mihitsy matetika izy io sabotsy ariva efa avy mianatra dia mbola efa avy manao rehetra dia amin'le après-midi iny ny amakiana azy mipetaka tsara mihitsy mijery le boatin-drakitra zavatra mahafinaritra misy fotoana asiana mamanay vola kely mihoatra ao tsy hitanao fa misy vola roapolo misy vola ariary folo ndray andro ary nisy vola taratasy tao nataon'ny olona nataon'ny mamanay atsokisoko tao mba hanomezana fifaliana fa dia tena nafinaritra halleloia zao revana malala andriamanitra dia manana boatin-drakitra ary tsika dia manana boatin-drakitra eo anatrehan'andriamanitra
misy fotoana tsy mora ny manolotra zavatra ao an'Andriamanitra. Za zany tena miteny anao mihitsy fa misy fotoana na de ty fotoana laninao ety aza de tsy mora aminao ny mandrotsaka an'izy ty. Halleloja. Misy olona am'izao fotoana zao miady mafy mihitsy vao afaka tonga eto. Entina mbavaka mihitsy mba hana fotoana kely ahafahana manaraka fotoam-bavaka sabata. Halleloja. Halleloja. Endrana pavy. Sandrine Erika. Voatahiry enenao. Amen. Halleloja. De manao boaty rakitra. Misy fotoana tsy vitanao, sarotra aminao. Taka ny anao tamin'ny mbola kely anao boaty rakitra, sarotra aminao. Misy zavatra tianao atao. Te hividy pain lasary ianao. Te hividy mofo akondro ianao, sisisa. Fa tsy mividy ianao satria anao boaty rakitra ianao. Manana tanjona kely ianao. Mba misy zavatra kely tianao vidiana amin'ny volanao, amin'ny herim-ponao. Ny olona manao boaty rakitra rehefa misy zavatra mpandeferiny ao ananinao. Misy olona eto nampadefitra ny zavatra rehetra. Za zao mahafinaritra anahy. Misy nareo eto amin'ny groupe eto tamin'ny alina. Tamin'ny maraina zao tao anaty commencement ny anisan'ny betsaka indrindra tsika androany. Halleloja. Nefa tsy nanao annonce tsika hoe iza nanao commencement za misy fifadikanana satria misy bavaka ho andro zao na izao fa tsika. Vao maraina de efa teo. Fa misy zavatra ngeravana afoy ao anatin'ireny. Azany efa mbola teteny aminao. Halleloja. Boaty rakitra. Namemy boaty rakitra indray ianao. Ary Andriamanitra ny amin'ny Obrina toko faharoa andininy fafito any de miteny manao ohatry zao hoe Andriamanitra riavana de misy zavatra tehiriziny. Hoy ny tena Andriamanitra izy mitahiry fanambinana ho an'izay mahitsy. Misy zavatra zany tehirizina ary Andriamanitra riavana de zavatra mitahiriry zavatra io. Zay nody aloha tamin'ilay mariazy nisy an'i Jesosy de tsy nahazo divay tsara indrindra fa Jesosy nitahiry ilay divay tsara indrindra. Mahavariana fa eo Andriamanitsika io de Andriamanitra matetika mitahiry. Any amin'ny Salamy 7:20 andiny 7:20 mbola tsy de tena ten'Andriamanitra zay toritsika reto fa tenanao fotsiny fa azonao raisinareo ty any nefa. Misy famondrapoko na de famondrapo ary tehirizina andro tena Andriamanitra hitahiry famondrapoko ho azy mandrakizay zany hoe fahitanao azy ohatry ny olona rehetrarehetra ihany ianao mandeha eny fa zao rehefa havana malala misy zavatra na de famondrapo io azy misy fotoana tsy misy fotoana fa tena tehirizin'Andriamanitra ho atsika. Za zany miteny anao raha olo-kafa ny ataonao, raha olombelona na zavatra nanaovanao zavatra de mety ho lany fotoana ianao. Fa raha Andriamanitra no anaovanao zavatra de tadidio fa na ariary na ariary roa na alefanao tao anatin'ny boaty rakitra io ho avy ny fotoana. Halleloja. Inona moa ravana ny vitan'ny ariary sy ny ariary roa fa tsy le ariary sy ariary roa fa le boaty rakitra rehefa ovakina. Misy ariary sy ariary roa be de be. Halleloja. Halleloja. Le andro zany nanana vola le centime kely reny atsika ty andafy. Le centime le volamena kely reny. Volamena mihitsy moa fetsontsika azy. Le volamena 1 centime, 2 centime, 5 centime nanana be de be tamin'ireny. Satria izay avy ampiasaina zany de mipetraka eo de efa misy boaty efa feno an'ireny mihitsy. De rehefa manana 1 centime anao tsisy ilanao an'le izy. Efa 2 centime ohatry tsy hitanao hoe atao inona ty. Fa attention mba rehefa nitambatambatra le izy na havitako zavatra na havitana zavatra na tambatra. Hoy zany hoe lany fotoana adiny ray ny vavaka maly. Ho an'ny olona tsy mahafantatra an'Andriamanitra rehefa de lany fotoana izy. Fa ho an'ny olona mahafantatra an'Andriamanitra de mahafantatra fa Andriamanitra de fitiavana. Andriamanitra de mitahiry fitiavana. Halleloja.
za aloha ny teteny aminao tsy kely le vola kely tao iny le ariary sy ariary roa tsy kely nampidirana azy tao izy ny kely fa ho hitanao rehefa maky boatin-drakitra ianao fa ho hitanao ny herina zany hoe 4995 ny volanao tsy ampy 5 tsy ampy ariary na tonga 5000 de hitanao ny herin'ny ariary amin'izay fotoana zay hoy izy anao hoe tena vola be ny ariary raha misy zavatra tsy ampy ariary ny volanao vidy zavatra eny amin'ny magasin ianao de tsy mahazo an'iny ianao de vo tsarianao le ariary tsika narinao ka azarina ataovy anaty boatin-drakitra androany ny fotoananao azaririnao amin'ny zavatra hafa indrindra amin'izao fotoana efa tery zao fa ataovy anaty boatin-drakitra za androany te hanetananao revana malala andaotsika nisy fitiavana isan'andro ianao mandefasa foana fitiavana an'Andriamanitra ao anatin'ny boatin-drakitra ao asio boatin-drakitra hiterizanao fitiavanao an'Andriamanitra hatramy zavatra kely akasitrao an'Andriamanitra de terizo anaty boatin-drakitra fa ho hitanao ao amin'ny fotoana tsy ianao ny hamaky an'io boatin-drakitra io halleloia tsy ianao ny hamaky an'io fa ny tompon'ilay boatin-drakitra zay andatsahanao halleloia misy fotoana ry avana eo fiainatsika tonga eo amin'ny fotoana tsisy azonao ataony iny araka ny teniko taminao hoe misy fotoana nge amin'izao fotoana zao nge ravana misy olona any amin'ny réanimation any misy fotoana nge ravana amin'izao fotoana zao misy olona any amin'ny hôpitaly any tsy afaka anao ninina tsony tsika mbola afaka mitera tsika mbola afaka misaotra tsika mbola afaka mifona tsika mbola afaka manao mientoroteny mbola afaka mivavaka mifona sisy fa misy olona tsy afaka manao an'izany tsony ary zay mihitsy no tokony hitsinjovantsika ny vody andro merika ho ny fomba fiteny zay misy lehilahy anankiray zay tsika maky ten'Andriamanitra any amin'ny bokyny Isaia misy fotoana tsika efa nitory an'ity teny ity any hijery lehilahy anankiray atao hoe Ezekia tsika halleloia Ezekia moa de mpanompon'Andriamanitra mpanjaka ary tian'Andriamanitra izy io nalaza ho isan'ny mpanjaka tena sotra tsara fanahy ary tian'Andriamanitra ary saro-piaro tamin'Andriamanitra izany atao hoe Ezekia zany nisy tonom-bavaka ny ravana nanao ohatra zao halleloia zao aloha zavatra nitranga Isaia fahavalo amby telopolo andiny voalohany ny andininy ny soramany de manao hoe ny naharariany Ezekia sy ny nanalavan'Andriamanitra ny androny ary ny fiderana nataony tamin'izany nisy olona teto ambavahoana ny fahafatesana misy fotoana manofo maty mihitsy efa manofo mahita ny havana maty rehetrarehetra ny an'i Ezekia mbola ratsony izany fa satria nahoana mpanompon'Andriamanitra mihitsy ny rahan'Andriamanitra hiteny aminy hoe tapitra ny andronao ho faty ianao androany halleloia andiny voalohany ary tamin'izany androany de narary saika maty Ezekia narary be mihitsy tena saika maty aina mpanompon'Andriamanitra aza afaka marary mafy saika maty tsy hoe marary mafy ianao satria manota fa na izany aza manota fa narary mafy saika maty nefa mpanompon'Andriamanitra ary Isaia mpaminany zanaka Amoza nakao aminy ka nilaza taminay izao nilazainy Jehova afariny ankonanao fa ho faty ianao fa tsy ho velona Isaia tonga tao tsy hoe ametra tanana tsy hoe arao délivrance tsy hoe hivavaka mba ho sitrana fa efa hiteny hafatra sisa afariny ankonanao any amin'le fasana izy ianao ny alevina inavy ny iram-batianao atao rehefa miandro faty omenaniza le fanananao atokantany ao afary ny fianakaviana ny olana de zao le hafatra tonga Ezekia fa tsy afaka nanao ninina tsony tsy afaka ny fadianina tsony nyponiny nivengy ravana rehefa ohatra hoe nytenenina zavatra oatra za minanana fotoana efapolo andro natanjaka tsara mbola afaka ny fadianina fa Ezekia tsisy olona le fo faty
na raromafy evo faty ary ny olona tonga eo aminy tsy mpamosavy de manosina hoe ianao de tsy maintsy maty fa mpanompon'andriamanitra amin'ny tena ianao de tena ho faty ianao maherezy ianao raha lafa de ifankahitsika ny andandra fa ianao tena alain'andriamanitra ianao androany tena mpaheto ambavaka tsisy azoko atao tsony andriamanitra efa ho maty ianao de maty vomeny ka Isaia koa afaka andainga teny anao maresy hoe ianao marary de misy olona tonga tena miteny hoe efa faty ianao dokotera ary tsy miteny an'izany fianakaviana tenena mangingina hoe ataovy zay tiany fa teneniny zay ka teo ho faty ianao tsisy ninona azo natao tsony eo ianao vao manenina eo ianao vao mitsakotsako kekekerinenina ianao hoe tena ho faty azany a mampite hiteny hoe aleoloha mba averina kely le fotoana mba ataovy miaina kely heritaona alohan'izao a anamboarako tsara halleloia izao fotoana androany izao zay ngerevana le teny hoe miomana eona amin'ny andriamanitra hoe na hoela na hoainga na eo ambony fandrina na eny ambony fiarakodia na any amin'ny tokantrano na any amin'ny toeram-piasana tsy maintsy tonga fotoana io saingy sy ny olona rehetra ny afarany ny fianakavianao fa ho faty ianao misy olona mivoaka ny trano na nadinanao bakely mivadina fa niverinao ny ariva tsy miverinao tsony ataovy bakely madama ataovy bakely ny ankizy de teneno aza mitsahatra miteny ny ary vady aman-janak'ireo ry havana antan'io ireo tsisy andro anankiray tsy nitenenako tsy misy hoa tsy misy andro ray tsy nitenenako tamin'ireo hoe jetem isaky nyfirenamiko eo andalatsara tena tiako be ny ry a tiako be ny neny a tiako be ny lisany a bizoky kely a tia ny dadabe a ivoaka de miteny manao bizo de teneniko tiako be satria zao sao de adiniko tenen'izay ka tsy miverina tsony hoe tenen'izay raha riva misy fotoana ianao revana rehefa tonga eo am'izay fotoana zay rehefa tonga eo am'ilay fotoana eo nanao amin'andriamanitra manolona ny seza fiandrianana ianao eo ianao vao te hiteny hoe tena vereno kely aloha misy zavatra tiako amboara misy zavatra tiako atao efa atao an-tsaiko mihitsy nanao an'ilay zavatra ohatra zao za andriamanitra vereno aloha asa mbola atao maty aloha mbola ome fotoana kely aloha fa za mbola te hivavaka be aminao eo tena n'olo tena am'izay ianao amin'io le tsy nanao nininona mihitsy talohany io nefa ianao a iona amin'andriamanitra ho tonga eo daholo tsika na mivavaka be anao na mivavaka kely na tsy mivavaka na tsy mihinan'andriamanitra na mpitena ho avy eo daholo tsika rehetrarehetra fa nenezika tonga teo taiza teo amin'ny fotoana misy olona ngery avana eo am-pitoliteny ny maty tena anatin'le mirehatra be nisy ny maty halleloia za zao zany no mba tiako na hoe le avy manao vavaka fiamberana tena feno heritsara iny de matory a tsy mahare marary a halleloia de lasa fa misy fotoana any amin'ny tsiapoza tsisy fotoana hitenenana koa re ianao de ho avy ianao de ho alain'andriamanitra androany ho tenenina ianao androany ake ianao ny alain'andriamanitra am'izao olo zao mihitsy de ohatra mampiteteny hoe me fotoana kely aloha za andriamanitra me fotoana kely aloha fa tena za hivavaka aminao isan'andro a de za andriamanitra me fotoana kely fa nisy zavatra tsy nety nataonao fa ho ataoko tsara am'izay manomboka androany za andriamanitra tena mbola tsy nibebaka za andriamanitra za mbola alaina aloha fa aloha za ho atao batisa za andriamanitra zao aloha za efa mela amin'ny anina za zay misy foana zay tianao hiverina mampite angataka amin'andriamanitra andriamanitra ho avereny le fotoana ohatra zao fa misy zavatra tsy vitako zao re avana malala izy ezeka de ohatra zany izy andiny faharoa tsisy nina azo natao zay marary izy marary efa na andeha adoalika raha tsy vitan'tsony misy fotoana tsika mandalo ady misy fotoana tsika marary ryava ny fotoana andoliatsika tetentsika mbola matanjaka afaka mandoalika de afaka mitsangana aveo de afaka mandoalika afaka mekoa mbola mety daholo ny taona dabosina sy mitaona pesnioza mbola afaka manao andreny ianao de ataovy ny fotoana andolianao tsy amin'ny fotoana ohatra ny itsony ny fotoana ihany kofanao efa tsy ohatra tsy amin'ny fotoana itsony satria tsisy azonao atao tsony eo
zao ianao mbola afaka mandoalika de mandolia, zao ianao mbola afaka miekoa de miekofa, zao ianao mbola afaka mitoriteny de mitoriteny, zao ianao mbola afaka midradradratra mivavaka de ataovy zany e. Halleloja. Ny zavatra mahafinaritra de zao, Ezeka talohan'io de raha vakinao ny tantarany Ezeka efa nanao boatin-drakitra efa ela Ezeka. Halleloja. Efa nandrotsaka tao anaty boatin-drakitra Ezeka, na de talohan'io fotsiny any ngerevany de vakio ny tantara tsy ovatsiditra mihitsy tsy lava be. Boatin-drakitra isan'andro Ezeka nandrotsaka tao anaty boatin-drakitra. Fa teto amin'ity fotoana ity tsy afaka nandrotsaka tsony izy, tsy afaka tsony. Rehefa tsy manana orotsaka rina natao anaty boatin-drakitra revana. Fa ny olona afaka manao ny boatin-drakitra de olona mbola afaka manana omeny, afaka mbola manana orotsaka. Inona no tsarovana eo amin'ny fiainanao raha tsy nisy ninona nataonao mba ho tsarova? Rehefa misy olona maty na de olona ratsy tantara be mitsy arindry de miezaka amin'ny fianakaviana mitady zavatra mahafinaritra zay mahotsarova. Izy moa zany de olona tena ohatra zao, nefa iny olona iny mety olona tena ratsy be misy teo amin'ny fiarahamonina, fa tsy maintsy mahita zavatra foana ho fongoarana. Andiny faharoa de nitodika nakany amin'ny rindrina Ezeka de nivavaka tamin'i Jehova. Mbola mba afaka mitodika aza ary afaka, mbola afaka mitodika aza. Misy fotoana misy olona nivavaka ho an'olona anankiray zay efa masaka be mihitsy ny lamosiny indrindra satria efa ela be ampahamatona ny eo ambony fandriana de tsisy mamadika fa eo de efa masaka ny lamosiny rehetrarehetra. Aza miandro ohatr'izany revana. Zao ianao mbola afaka manao boatin-drakitra. De zao nataony Ezeka. Azo koa atao amin'ny andiny voalohany mbola niady hevitra e. Andray ry Isaia tena zany ve mba hivavao amin'Andriamanitra rahalahy? Feo amin'izany mety efa ambany. Marary mafy enge, efa faty enge. Efa mety tena manoratra sisa. Ibebao amin'Andriamanitra rahalahy. Mba miangavy rahalahy. Mba hivavao amin'Andriamanitra reraka e. Zavaka vavaka sika zay. Mba ibebao e. Fa tsisy hevitra satria afatr'Andriamanitra. Tonga teo amin'ny andininy faharoa nandinidinika ny hery tao anatiny Ezeka. De nandinidinika ny zavatra afaka vita. De resy lahatra Ezeka fa tsisy ninona azony atao tsony. Kely de kely sisa ny afaka mba vitany. Tsy navita ny vavaka tsony izy. Tsy navita nanao délivrance ny aretina tsony izy. Tsy afaka nanao manda tsony izy. Tsy afaka nandeha nitsangana nohatra fahavalo tsony izy. Tsy afaka hitsangana nohatra fahafatesana tsony izy. Fa eo ambiakotitra ny fahafatesany ry havana malala. Zao mba nataony Ezeka ry havana. Nitodika nakany amin'ny rindrina izy. Tanao ohatra zao zany. De nitodika kely mety efa nanivatany ary efa tsy zaka tsony. Fa ny loha sisa nitodika any amin'ny rindrina. Efa avy nitodika tao amin'ny Isaia izy. Betsaka ny zavatra andresahany izy amin'ny rahalahy teo. Fa zao ry havana malala. Voafetra ny azony Isaia natao. Rehefa avy nitodika tany amin'ny Isaia izy, Isaia, efa eto ambavaka mo rahalahy. Eto ambavaka. Averao tsara raikely. Fa tapitra ny azony Isaia natao. Na de mpaminany lehibe azy Isaia. Tsy nitodika tany amin'ny Isaia tsony izy, fa nitodika tany amin'ny rindrina izy. Avy tato izy de nitodika tato. De ny rindrina sisa nijery. Rindrina ve avontsy? Misy azony rindrina atao aminao ve? Fa na oela na oaingana hitodika amin'ny rindrintsika rehetrarehetra. Tsy afaka hitodika amin'ny olona tsony, tsy afaka hitodika amin'ny vadinao, tsy afaka hitodika amin'ny pasteranao, tsy afaka hitodika amin'ny fianakavianao, fa hitodika amin'ny rindrina ianao. Raha ho an'ny olona tsy malala dia zao miresaka amin'ny rindrina, anina any amin'ny rindrina, tsy ny rindrina ry havana no nitodihany. Fa tsy te hijery zavatra hafa tsony izy, tsy te hijery olo-kafa tsony izy, satria fantany
fa misy fetrany zavatra vitan'ny olona fa nandeha nitodika izy tany an'le nanaovany boatin-drakitra tsy rindrina nitany teo fa Andriamanitra no niresahany teo. Halleloja. Zao ny teniny dia nitodika anakany amin'ny rindrina izy ka nivavaka tamin'i Jehovah. Nivavaka izy. Rehefa mivavaka ianao aza mitodika any amin'olona ianao fa mitodiany amin'ny rindrina ianao. Dia tediavany amin'ny mangingina, tediavany amin'ny tsy hitan'ny olona. Hany tediavany Andriamanitra ao ravana malala. Tediavy teny mbola matanjaka ianao dia mizaly ianao mitodika any amin'ny rindrina, mitady ny Andriamanitra ao. Fa zay sisany izay sy tazomina tao. Todika kely fotsiny izy. Faty efa tsy afaka mihetsika intsony. Fa nitodika tany amin'ny rindrina izy. Dia niresaka tamin'Andriamanitra izy. Ny vatany tsy afa mihetsika intsony. Kely ny heriny. Fa ny vavany mbola afaka nisokatra kely. Ary ny sainy mbola mitedy. Ny folo mbola mitedy. Androany miteny aminao. Fa nasanatria ary misy olana ny vavanao androany. Mety marary vavanao dia misy tapina tseko. Fa ny fonao afaka manoratra amin'ilay stylo ny teneniko anao teo. Manoratra eo boky ny fiainanao. Dia nanoratra izy. Teniteny izy. 7 hoe Jehovah, engany ka hotsarovanao ny nandehanako teo anatrianao tamin'ny fahamarinana sy tamin'ny voky rehetra sy nanaovako izay tsara teo masonao. Tsaroany Ezekary avana malala fa nisy boatin-drakitra efa nataony ao ananinanao. Za teteny aminao zay rehetra narotsaka ao amin'ny boatin-drakitra hitan'Andriamanitra. Tsisy miafina amin'Andriamanitra. Za mampahery anao fa na dia gotina ranomaso ray ary havana malala hitan'Andriamanitra anatin'ny boatin-drakitra. Manana boatin-drakitra ianao. Misy rakitra soa voatahiry anao. Hitan'Andriamanitra tao ao anatin'ny boatin-drakitra io daholo. Na vola vy, na vola taratasy, na vola mena, na vola fotsy, na vola vy ninnininy. Na ranomasonao latsaka na ny fotoana laninao, na ny fivadikanana nataonao, na ny vaky baiboly, ny vavaka, ny fiantrana, ny sahirana, sy ny sisa fandehanao tamin'ny fahamarinana, ny fatahoranao an'Andriamanitra, ny fiderahanao ry havana malala. Ao anatin'ny boatin-drakitra io. Soa. Fananana ny boatin-drakitra io afaka napatsahivina an'Andriamanitra Ezekary. Soa. Zao mpateniny Solomona ry havana malala. Isika maka zay teny zay mahafinaritra zay teny zay any amin'ny mpanjaka voalohany. Any amin'ny mpanjaka voalohany 7 andiny fahenina. Nanontanian'Andriamanitra ry havany Solomona. Andiny fahatelo tao kibo eo na sehoan'i Jehovah tamin'ny Solomona tamin'ny nofotony amin'ny alina roy Andriamanitra. Angatao zay tianao omeko anao. Dia hoy izy Solomona andiny fahenina. Ianao efa nanao fahasoavana lehibe tamin'ny Davida raiky mpanomponao araka nandehanana teo anatrehanao tamin'ny tsy fivadiana. Sy tamin'ny fahamarinana ary tamin'ny fahitsian'ny fony. Ary ianao efa nitahiry izao fahasoavana lehibe izao ho azy. Dia nanomezanao ny zanakalahy hipetraka amin'ny seza fiandrianana tahaka an'izao andro anio izao. Mampalahelo ohatry ny mampalahelo Davida. Ny zavatra nataony Davida. Nisy zavatra be dia be rehefa nataony Davida ao an'Andriamanitra tsy nitadiavany valiny. Natahotra an'Andriamanitra tany amin'ny takotakony izy. Nanompo an'Andriamanitra tany amin'ny takotakony izy. Tao am-pony foana ny fitiavana an'Andriamanitra. Ny hetsika rehetra nataony Davida dia rakitra soa an'Andriamanitra. Dia tsy nitsitsy fotoana Davida fa nandrotsaka tanaty boatin-drakitra. Tsy nitsitsy aina Davida fa nandrotsaka tanaty boatin-drakitra. Tsy nitsitsy arena Davida fa nandrotsaka tanaty boatin-drakitra. Tsy nitsitsy ranomaso Davida fa nandrotsaka tanaty boatin-drakitra. Tsy nanao ny torimaso no ambony Davida fa nandrotsaka na dia ny torimasony azy. Fotoana tokony hatoriany ravana nitsanganandray teo ambony fandriana. Tsy avela-kony andriamana masoko izy raha tsy mita fitoerana ho an'i Jehovah dia nitsangana avy eo ambony fandriana izy dia nandrotsaka tanaty boatin-drakitra. Fa Davida tsy nitendry. Hoe natory alina be maly be dia be ny olona mieritreritra hoe satria nivavaka ela be ho maly. Da aiza ny valiny izy ry havana malala. Ny boatin-drakitra tsy vakiana eo no eo zany. Fa raha vakiana eo no eo ny boatin-drakitra ravana
zany daholo ny tevolony mba maky boatydrakitra ino eo manao sony ianao androany de menanao ny vola sy ny arena fa ny Davida nisy zavatra nataony tsy fantany kory eo atao ahoany tsy fantany kory arenanao boatydrakitra izy tsisy fotoana takany Ezekia akory Davida nanontaniana hoe Andriamanitra tsarovy le zavatra nataoko fa Davida efa tsy teo tsony nitakany Solomon fa nisy zavatra nitehirizin'Andriamanitra ho an'ny Davida dia hatramin'ny zanany sy ny taranany teo ambony seza fiandrianana ny boatydrakitra Davida ry havana malala na dia efa tsy teo tsony aza Davida mbola tsy nitsahatra namaky an'izany Andriamanitra ho an'ny taranany satria Davida tsy nitsahatra nandefa tao anatin'ny boatydrakitra io ny zavatra rehetra fonao an'Andriamanitra za teteny aminao fa na ianao mandray an'izany na ny taranakao faramandimby fa Andriamanitra tsy mba manadino io Andriamanitra io havana Andriamanitra pitahiry sy rehetra nalefanao tsisy adinony na dia ray aza tsisy adinony zany za mimpery anao androany ahoana ny tenin'Andriamanitra Andriamanitra mampatsiahy antsika Jeremia toko faharoa andiny faharoa ahoana ny tenin'Andriamanitra saroko ny raketany fonao tamiko fony ianao mbola tsy lavo fony ianao mbola tanora sy ny fitiavanao aho fony ianao napakalina hitanao ry havana tsaroan'Andriamanitra io toe-ponao io tsaroan'Andriamanitra ny zavatra rehetra izay mihetsika eo aminao tsaroan'Andriamanitra enina za misy vola kely latsaka mety zavatra kely neritretinao vitanao androany feona vola kely fa ren'Andriamanitra fantatr'Andriamanitra ny boatydrakitra renao hatramin'ny lanjany hoe fa tokony ho vanty mbola maivana say efa mavesatra tsy misy adinon'Andriamanitra ary Andriamanitra ny amin'ny Jeremia toko fafito tena miteny Jeremia toko fafito azavady Jeremia toko faharaiky amby telopolo andiny fahina amby folo Andriamanitra tena miteny zao no lazainy Jehova atsalo ny fitomaninao sy ny fantatsahanao ramaso fa isy valiny tokoa ny ataonao ho Jehova isy valiny Andriamanitra mampanateny valiny isy valiny hitan'Andriamanitra ny ranomaso rehetrarehetra ny fitalahoana ny fitaraina ny fifadikanana nataonao impiro hitan'Andriamanitra ary voatahirin'Andriamanitra ary Andriamanitra tena miteny fa isy valiny tokoa tety nisy lehilahy anankiray nanao boatydrakitra tsy misy ninina azo natao tsony ianao ve raha mbola mahita zavatra azo Ezekia natao teto tonga tany amin'ny farany tany amin'ny fetra farany izay azo natao tsisy ninina vita intsony fa ny zavatra nataony sisy dia nitodika tamin'Andriamanitra tena ampatsiasy izy hoe Andriamanitra le boatydrakitra ahoana izy Andriamanitra le boatydrakitra Andriamanitra ireo volina nataoko hoe Jehova engane ho tsarovanao ny natianako teo anatrehanao tamin'ny fahamarinana sy tamin'ny foky rehetra ary nanaovako izay asa rehetra teo masonao dia nitomany mafy dia mafy izy nitomany ny ranomasony sisa mijoy tsisy foetsony ngeravana mety ananeritrerina azy sisa no miteny dia milatsaka sisa ndamo hozy zio lefa maninona ry Ezekia fa tsisy foetsony te hitendry te hitroatra tsy afaka tsony aza miandry tsy afaka tsony ianao fa mbola afaka miteny ianao zao tsarovy Andriamanitra tsarony Ezekia teo daholo nisy fotoana izy ny fady aminy nisy fotoana izy niady mafy ho voninahitra Andriamanitra nisy fotoana izy nitory teny nisy fotoana izy nitaritafika nisy fotoana izy nanao manda nisy fotoana izy nanamasina ny tempoly reny tsarony daholo fa tsy nivavany tsony no miteny fa ny sainy tsisy amin'ny teny Andriamanitra
batsarovo moa tsarovo le zako le nanao délivrance tamin'le dia mandery Andriamanitra batsarovo Andriamanitra le zanapahery olona tamin'le dia mandery Andriamanitra batsarovo le zanotory teny tary anan'Andriamanitra batsarovo Andriamanitra ny nandehanako teo anatrehanao tamin'ny fahamarinana sy tamin'ny voky rehetra izay nanaovako izay tsara teo masonao tsy afaka ampatsiahan'Andriamanitra n'izany ny olona ray ravana raha tsy tena nanao an'izany satria Andriamanitra tsy azo andainga fa ny zavatra mahafinaritra dia izao tena nisy hotsarovana ry havana voninahitra an'Andriamanitra fa nisy hotsarovana ny fiainana Ezekia tena nisy hotsarovana nitereny Andriamanitra hotsarovy iny no hotsarovana koza Andriamanitra raha tsy nanao ninina ianao nge zavatra ratsy daholo iany anatin'le boatin-drakitra vola maloto daholo nge nijangajanga foana nge ianao namon'olona foana ianao naloto fo foana ianao nandainga foana ianao inona no hotsarovako androany fa soa ihany neny Ezekia ravana malala fa nisy ny zavatra tsara tao ary tsaron'Andriamanitra zany ianao manana boatin-drakitra ry havana aza kivy ianao mamafy aza kivy ianao mandatsaka ao anatin'ny boatin-drakitra io fa ho avy fotoana ho tsarovana io zao ry havana malala eto tonga tamin'ny fotoana anankiray mahavotsika ny zavatra nataonao tany aloha mahavotsika mahavonjy anao kay ny zavatra nataonao tany aloha be mety 10 taona lasa 10 taona lasa mahavonjy tsarovana fotsiny reny dia vovotsy ianao zany mahatonga atsika manomboka androany aza manota intsony aza manao zavatra ratsy intsony fa sorato zavatra tsara ho tsarovanaN'Andriamanitra ry havana eo amin'ny fiainanao manomboka androany raha mbola ratsy no maly tsy maniny efa vita zany ary ny omaly tsy verina tsony fa ny androany eny aminao ny penina eny aminao ny taratasy ny boky ny fiainanao ry havana soraty teny zao tsy maninona ozy ianao nanomboka tamin'ny 14 volana novambra Andriamanitra tsarovo le mba nataoko fa tena ho tsarovan'Andriamanitra ary tsaron'Andriamanitra tomany mafy dia mafy izy sady efa mivonona nofaty ihany izy ozy tia ny fitsapana farany tia ny lalana farany fa Andriamanitra lalana farano atsika rehetrarehetra ry havana malala Jesosy ny solution farano atsika rehetrarehetra ry havana ao ny tena famonjena io tena Andriamanitra hoe andefa dia tonga tamin'ny Isa ihany tenin'Andriamanitra teny Jehovah kana hoe mandehana dia lazao amin'ny Ezekia hoe izao no lazainy Jehovah Andriamanitra Davida rainao efa noenoko ny fitarainanao efa noenoko ny fitarainanao Andriamanitra miheny fitarainana ny Andriamanitra Andriamanitra tena miheny Andriamanitra mipetra eo amin'ny rindrina ry havana eo amin'ilay tenina tsy ahitanao nizaniza tsody eo Andriamanitra no meno anao taiza izy no nitodika tany amin'ny rindrina halleloia zany eny hitarianantsika anao tsara ho an'Andriamanitra foana ry havana isan'andro fa ho amin'ny fotoana hitadiavanao an'io mba tsarovy sisa Andriamanitra dia enon'Andriamanitra jeren'Andriamanitra ny boatin-drakitra ay misy ka misy hitako reo izy Andriamanitra teneniny amin'izay Isaia mba nitondra vaovao mahafaly amin'izay tena teneno izy teneno any Ezekia hoe izao no lazainy Jehovah Andriamanitra Davida rainao efa nenoko ny fitarainanao ary efa hitako ny ranomasonao hitan'Andriamanitra ho io ranomasonao io ry havana tsy miafina amin'Andriamanitra io toeponao io etaetanao io misy etolona tena mivoaka ny atokotany vao mahazo connexion ry havana mitaraina mihitsy ny zany ranabavy zany eto mahavaka fa tsisy connexion ry havana ranabavy malala na dia tsisy connexion tsy afaka miheno eto azy ianao
hitan'Andriamanitra ny etaetanao ange ny etaetanao efa ao anaty boatin-drakitra ianao mety tsy afaka namonjy fotoam-bavaka androany fa Andriamanitra mahita ao anaty boatin-drakitra misy etaetan'Andriamanitra. Alleloia. Fa za miteny anao raha nabavy malala fa na io azonao ampatsivon'Andriamanitra tadidio le za tsisy connexion iny Andriamanitra. Tsy le fotoam-bavaka no ampatsivinao azy fa ianao le tsy nisy connexion nefa nangetaetana azy. Toy izay Andriamanitra rikitako iny reko iny. Alleluia. Alleluia. Efa ninoky ny fitarenao hitako ny ranomasonao. Alleluia. Za Jesosy mivavaka ho hitanao ny ranomaso reto olona rehetra reto any amin'ny mangingina any Jesosy mpanaraka nyity fandarany ity Jesosy misy olona mitomany any isan'andro, misy olona midradradratra famonjenanao any isan'andro Jesosy. Za faly Jesosy raha itenanao andrany hitako eko ny vavakao ary hitako ny ranomasonao. Alleluia. Misy groupe fangataham-bavaka ato ry havana. Misy groupe fangataham-bavaka ato aminay ato. Dia zavatra mahafinaritra dia izao. Ny mpikambonao tsy dia misy mangata-bavaka. Satria mijoro mpitondra-bavaka. Zao ry havana, maherezy ianao. Nareo izay ao amin'ny groupe maherezy mitondra-bavaka olona. Zao foana ny ampahereziko anareo manao hoe nareo mitondra-bavaka olona fa hitan'Andriamanitra koa ny vavaka mba hirinareo reo. Hitan'Andriamanitra koa ny valim-bavaka andrasanareo reo. Alleluia. Alleluia. Efa noenoky ny fitarenanao ary zao hitako ny ranomasonao. Ny valiny dia zao ny valiny fitodiana tany amin'ny rindrina teo amin'ilay fotoana tsy navita ninina tsony. Na nandohalika ray minitra aza tsy vitany. Na nanandra tanana tsy vitany tsy nefa kely ny efa olona efa ho faty. Mino fa tsy ianao ny atoran'izany olona efa ho faty zany. Fa raha amin'izao fotoana izao zany efa misy oxygène efa feno zavatra mipetapetaka ny tongotra sy ny tany efa tsy hitatry ny tarihanao ety misy oxygène ety misy sérum misy tsy fantatra zany gery havana raha amin'izao fotoana izao zany pose d'ezékia zany tsy afaka manao ninina tsony tsy setsika azonao atao tsony afa tsy nitodika tany amin'ny rindrina. Tetitety tamin'ny Andriamanitra vitany azoko natao fa nanahoana izy tao Andriamanitra mba misy azonao tsarovana ve Andriamanitra fa manomboka eto tsisy ninona vitako tsony. Alleluia. Alleluia. Ony ten'Andriamanitra efa ninoky ny fitarenao hitako ny ranomasonao indro nampiko 5 taona ny andronao. Alleluia. Ay mitodika any amin'ny rindrina ry havana aika ry havana mampatsiaha an'Andriamanitra fotsiny izay zavatra nataonao mampatsiaha. Alleluia. Mampatsiaha fotsiny angeny ataonao efa tsisy ninona azonao atao tsony fa manokatra album sisy ianao hoe tia tamin'izao manana album daholo ngambitsika rehetrarehetra. Mampiseho album zay tia nisarako tamin'izao jerena tsy sanay ianao ohatra zao taloha misy mpivady angataka divorce tany amina tribonaly any amin'ny firenena anankiray tsy tadidiko izay dia zao ny fangatahan'le rangahy le mpitsara le mpitsara mpamehan'ny divorce mitondra album anareo tamin'ny mariage dia manaova ny akanjonareo tamin'ny mariage rehefa tonga eo da asiany jerena aloha ny album ny jereo nareo ohatra zao taloha tena mahafinaritra fa nivokatra izay ry havana be dia be ny mpivady niala teo ny emotra tsy nanao divorce fa niverina nody nandinika ny zavatra taloha. Fa sy zavatra tantarenan'Andriamanitra amin'ny fiainanao ry havana. Fanomen'Andriamanitra 5 taona. Jereo tsara nanomezan'Andriamanitra 5 taona. Nomen'Andriamanitra 5 taona mihoatra Ezekia tokony maty androany fa noho ny fahatsiarovana ay le boatin-drakitra Ezekia ry havana malala fa lerana 5 taona mihoatra amin'ny fiainana tokony ananany. Fa lerana firy ny ao anatin'ny boatin-drakitra ao amin'izao fotoana izao. Fa lerana firy raha mitory aminao foana zay isan'andro andao tsy kivavaka ozy izy ianao hoe mbola ela vao tonga tsisy mbola anatin'ny fahatanyorako mbola anatin'ny fahatsaratarehako sy ny sisa fa te anontany anao ahako androany fa lerana firy fa neny Ezekia izay tsy nanao fa tsy tian'Andriamanitra
lehilahy marina sady nahitsy 50 taona ny valeurany 50 taona za rehefa namalala mieritreritra hoe Jesosy za raha eo amin'ny toerana ezeka marary mafy zany za zao tena marary mafy tsy afaka namatefa message aminareo ary tsy vitako tsony hoe eto ambavaka tsy afaka manao vavaka fehbenana tsony tsy afaka mitory teny tsony fa miteny amin'Andriamanitra sy hoe Andriamanitra tsaroviny nandehanako teo natrehanao dia manontany tena ry havana hoe firy ary firy taona ny mba omen'Andriamanitra na mihoatra mba ho vitako tsy fantatra misy firy volana akory tsy haiko tsy anjarako ny mijery an'izany Paoly angery avana teniko anao ndoka tsika ijery ten'Andriamanitra ny mikority aniny zany angery avana ny tenenanao foana hoe andao tsika hivavaka fantatra fa mbola matanjaka ianao androany fantatra fa mbola mety ny ataonao fa raha tonga eo amin'izay fotoana izay ianao valeurana ohatrinona valeurana tompona firy ny valeurana zavatra azonao atao ezeka tsy hoe nisy olana dia nivavaka fa fantany fa tsy maintsy iseho anoloan'Andriamanitra izy ary nizaniza mbola mila tombonandro ngery avany fandroanao ampianarina andrefy hoe lanja le boatin-drakotro Andriamanitra mavitana ako mitondra na 5 kilometra mitondra na tombonandro firy sotra nanapavy Sandrine Erika nanga tsika ravana ijery ozy Paoly any amin'ny Korintiana voalohany toko 10 adiny favalo bakitsika Korintiana voalohany toko 9 adiny favalo hoy ten'Andriamanitra manao hoe ary faran'izay rehetra zay ary faran'izy rehetra za zay tsy mba tonga volana azy dia mbany seholy koa fa za dia ambany indrindra amin'ny apôstôly ka tsy mendrika atao hoe apôstôly satria efa nanenjika amin'ny fiangonan'Andriamanitra fa fahasoavan'Andriamanitra naty toy izao ary tsy foana ny fahasoavany ato amiko efa niasa fahatratra mihoatra noho izy rehetra nefa tsy za fa fahasoavan'Andriamanitra niara-niasa tamiko mampatahotra ry havana ny fiainan'i Paoly raha sanatry Paoly no narary mafy teo amin'ny toerana Ezeka Paoly dia anisan'ny fotoana fohy indrindra ny lesany ho an'Andriamanitra fa raha i Paoly dia Paoly nitsotra mihitsy isika ry havana tsy mendrika atao hoe apôstôly kory ary tena ohatran'ny hoe apôstôly tsy tonga vola mihoatra tambotry Petera sur John ny Paoly dia tena nyteny mihitsy hoe za tena tsisy tantaraina reto Paoly tsisy tantaraina raha mbola atao anatin'ny fotoana hoe telo taona 4 taona taorinana ny mpony an'Andriamanitra taorinana ny ovan'ny fo ty amin'ny enjerany teo lalambe any Damaskosy tsisy ny tantaraina firy Paoly ozy za ozy izy tsy zange nanetsika ny fiangonan'Andriamanitra ny zavatra nisoratana tao Paoly zany dia zao raha narary mafy izy dia tonga dia mitodika tany amin'ny rindra izy zao teneny hoe mba tsarovy Andriamanitra eny tsaroa koa izy Andriamanitra ianao no nanetsika ny fiangonana fa zao janona tonga amin'ny Paoly mbola natanjaka izy dia inona natao niasakazaka satria zao mila manetsika pazo maromaro mila manetsika tahaka ny Ezeka fa Paoly nafantatra fa raha teo izy maty raha teo ny vitany tantara mety tsy nanana na dia herinandro aza namen'Andriamanitra azy mbola kely loatra fa ny Ezeka ny boaty drakitra mbola natonga 5 taona
5 taona fanomen'andriamanitra 5 taona ary zao izy andriamanitra no sady tsy vita zay sady omena 5 taona izy no nivojena tamin'ny tanany mpanjakany Asiria ny tanànany dia mbola nomen'andriamanitra famantarana izy mba hahafantaratra fandriamanitra tena zany indro ampiverina ny aloka adiny 10 arak'izay nampidinina ny masoandro teo amin'ny dialy ny haza ka teny verina adiny 10 ny masoandro izay efa nidinany eo zany dravana misy fotoantsika le tena tiatsika hiverina kely le fotoana mba hahafahantsika manino mba hahafahantsika manonitra fa neny Ezeka naverin'andriamanitra mihitsy zao mba tony bavaka Ezeka tena nakasika ny foky ravana mba tiako marianao amin'ny baibolinao ty Isaia 7:70 rehefa natanjaka amin'izay izy halleloia niala avy teo ambony fandriana ny zavatra nataony voalohany dia ny zavatra tsy afaka nataony teo tsony be dia be ny olona marary eny amin'ny hôpitaly ravana saika maty tena boka ny fahantrana sy ny trosa sy ny sisy ny zavatra maika ao ataony dia ny andeha eny amin'izao tontolo zao araka nytoritentsika omaly eo ianao rehefa marary dia ozy re tahak'izay mbola afaka nivavaka be zao men'andriamanitra amin'izay ary ianao fotoana firifiry tamintsika rehefa saika maty firy tamintsika za eto misy anabavy zay eto izy zao miaraka amintsika saika maty ny aretina sitra ny aretina izy miaraka amintsika eto izy androany inona nataon'ny olona saika maty tonga dia voaniala avy teo ambony fandriana vonampitombon'andriamanitra ny taona iainany tsy na dia niazakazaka tany amin'ny temps Constantine nahiteny hoe sitranahako fa teo amin'ny fandrinany teo ihany izy tena doalika halleloia re zavatra tsy azony natao teo efa nomena fahasalamana izy dia verina tonga dia hanao boatydrakitra vaovao satria hitany fa nahavitany 5 taona zay nataony fantany ankehitriny dravana ny vokatry ny zavatra zay nataony fantany fa ay le zavatra nataony hatramin'izay misy vokany na vita 5 taona na ianao tsy eo amin'ny toerana inona ny ataonao voalohany anao tsara noho izay raha misy olona eto avy narary misy olona eto avy tao anatina fiainana tena ratsy ny zavatra ataonao voalohany amin'ny fotoana amonjen'andriamanitra anao mandehana mandohalika ravana mandehana manao boatindrakitra ao an'andriamanitra mba ho tsarovana fa manana fotoana fahana manao an'izany ianao tonga dia lasa izy nandohalika tonga tsy dia nivavaka lava moa nivavaka nataony eo fa ty misy anankiray 7 Isaia 7:70 zao ny teneniny halleloia indro tonga fiadanana le fahoriana mangidy dia mangidy na anjoa halleloia halleloia zany nambavy amboary raha tonga dia ndana mivavaka ny andronao sisa rehetra halleloia indro tonga fiadanana le fahoriana mangidy dia mangidy tenao nangidy na azo azy fa tonga fiadanana mariany mihitsy ary ny fitiavanao no namonjenao ny fanahiko tsy akany amin'ny lavaka fahalevonana fa narinao teo ivoanao ny fahotako rehetra ny zavatra miavaka eto riavana dia zao ireo zavatra rehetra nataony ireo zavatra rehetra tonga reto tonga fiadanana le fahoriana mangidy mangidy tsy nakany amin'ny lavaka fahalevonana ny fanahany nariny atao ivoan'andriamanitra ny fahotany dia zao tsy nieriny ntsony tsika rehetra teo vavolombelona fa tsisy ninona heriny tsisy vitany ntsony tsy nahaezeka azy ny aretiny iny tsisy ninona vitany iny nitodika tany amin'ny rindrina ny mba vitany fa ny valin'izay ry havana malala ny nahatonga ny rehetrarehetra eo dia tsotra ny fitiavanao ny namonjenao eninao io ry havana za ty ry havana tsy vokatry ny zavatra nataoko natoy izao tsy vokatry ny zavatra nataonao tsony hoe nisy hetsika nataonao rehefa tanaty aretina ianao rehefa tao anatin'io ianao dia nisy hetsika nataonao natavavoakanao ohatrin'io tsy teny zany ianao hoe zahako ohatr'izao satria zahako kosa aloha nahery mivavaka be tamin'ireny zahako kosa aloha tena tao anaty olana raha vavy tena teneniko anao fa tena tsisy mivavaka ohatra anahy fa ezeka ny teny nanao hoe ny fitiavanao ary fitiavana an'andriamanitra io ry havako malala ny fitiavantsika an'andriamanitra io ry havana malala mahalasa lavitra io ny tahiry zay ataonao ny boatindrakitra zay nataonao mahatonga an'andriamanitra
Halleloja. Mahatonga an'Andriamanitra mamoaka ny fitiavany ianao. Be dia be ny olona ny vonjeny zany fitiavan'Andriamanitra any na dia ratsy aza zany raha-bajango zany na vao nitolitsika voaingana. Janga, vehivavy janga. Tao a Jeriko. Fa na dia janga ry izy, nisy fitiavana an'Andriamanitra tao anatiny. Ary nanao zavatra ho an'Andriamanitra. Nanafina an'ireo iraka raha-bajanga. Nanao boatin-drakitra i raha-bajanga. Ary rehefa tonga ny fotoana narodana mandan'i Jeriko, ry havana malala, zany tantara zany nge fantatritsika zany. Rika jerena amin'ny amara-paranantsika azy. Any amin'ny Josoa, any amin'ny bokin'ny Josoa. Josoa toko fahenina. Andiny faharoa amby roapolo efa tena oravalana ny trano. Zao ny teniny i Josoa tamin'ny mpisafitany, makanay zao tranon'ilay vehivavy janga ka eto mivoaka ireo vehivavy sy ny havany rehetra izay mety ho azy. Arak'izay efa nianiananareo. Vehivavy janga fa tian'Andriamanitra. Ny tranony rery sisany tsy nirodana teo amin'ny manda. Nefa ny tranony taiza teo ambony manda. Tsy ny heriny, tsy ny fahamarinany, tsy ny fahamasinany, fa ny zavatra nataony voatahiry. Ary nataony tamin'ny fitiavany ireny. Ry havana, ary navonjy azy tamin'io dia tsinotsinony fa ny fitiavan'Andriamanitra. Misy lehilahy anankiray teo ambony hazo fijaliana. Jiolahy io lehilahy io. Jiolahy io lehilahy io amaranako azy. Any amin'ny Luka toko fahavalo amby roapolo misy an'izany teny zany. Any amin'ny Luka toko fahavalo amby roapolo amaranako ny tenin'Andriamanitra androany. Dia zao ry havana malala. Tonga teo amin'ny hazo fijaliana io lehilahy io. Jiolahy ny akarany teo. Roalahy izy niaraka tamin'i Jesosy. Efa fotoana farany. Tsy nisy ninona tantarainy io lehilahy io. Tsy afaka hitotika any amin'ny rindro ka mba hiteny amin'Andriamanitra tsarovy fa famonon'olona fangalarana sy fa zany no teo anatin'ny boky ny fiainany. Fa zao ry havana. Naherin'ny fitiavan'io lehilahy anankiray io. Teo amin'ny ora farany dia zao no teneniny. Le anankiray zany mbola nampiasa na Jiolahy zany. Luka toko fahatelo amby roapolo andiny sivy amby telopolo ary le anankiray tamin'ireo olon-dratsy ny antony teo dia niteny hoe niteny ratsy azy ka hoe tsy anao mba ny Kristy vonjeo ny tenanao sy ny tenanay. Fa namaly kosa le anankiray ka hoe sady nananatra namaka hoe moa ianao koa fa tsy mba matahotra an'Andriamanitra na dia efa izao samy voeloko izao aza. Ary marina ny anomelohany atsika satria mandray ny valiny nataontsika fa ity lehilahy ity halleloja. Tsy mba nanao zavatra tsy mety na dia ray akory azy. Ary hoy Jesosy, hoy izy Jesosy tsarovy any. Tsarovy rehefa tonga ny amin'ny fanjakanao ianao. Dia hoy Jesosy, lazaiko aminao marina tokoa, anio no ionanao amiko any am-paradisa. Pazy kely ray sisa teo amin'io lehilahy io. Mbola voan'indray Paoly. Nosoratany tao anatin'ny fotoana fohy. Nofenony tao anatin'ny fotoana fohy. Fitiavana an'Andriamanitra ngezabe nameno boatin-drakitra ny havany. Ny arivan'io ihany izy dia nitsarovany. Hoy Jesosy anio ihany dia io namoko any am-paradisa ianao. Androany, za dia teny aminao. Tsika rehetrarehetra veritsika. Raha noho ny zavatra nataontsika no ahavonjy atsika. Tahaka izao. Raha noho ny zavatra nataontsika no ahatonga antsika ho mpanompon'Andriamanitra sy hotahian'Andriamanitra sy handrandra izany fiainana mandrakizay dia tsy handrandra an'izany tsika. Fa ianao no tonga eto androany. Ianao no lasa mivavaka androany dia satria no fitiavan'Andriamanitra. Tsy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra. Tsy ny nataontsika fa ny fitiavan'Andriamanitra. Amin'izao sisa izao manaova fanatitra, manaova rakitra. Amin'izao sisa izao dia ataontsika andoratra tantaram-piainana manomboka androany. Matoky fa fantatrao ankehitriny fa Andriamanitra dia tena tianao. Ary noho ny fahasoavany mahatoy izao antsika. Ary afaka lasa lavitra antsika ny fitiavantsika an'Andriamanitra. Hivavaka antsika amin'izao fotoana izao. Matoky fa voakasika izany tenin'Andriamanitra izany ianao dia teteny aminao ianao io. Miteny n'androany Andriamanitra teny mbola afaka manao ameno boatin-drakitra androany. Teny mbola afaka manao teny mbola matanjaka. Tsy andry anahy Jesosy efa eo ambony fandrianan'ny hopitaly. Tsy andry anahy eo ambony eo amin'ny toerana tsy afahako mihetsika manao ninina tsony Andriamanitra. Fa teny izao zahako matanjaka mbola misy ny fotoana. Mbola tsy voarara ny fivavahana. Eo Andriamanitra. Eo Andriamanitra.
ianao no tonga eto androany raha zay nataonao revana zay vao nataontsika tsy afaka ampy atonga antsika amin'Andriamanitra zany betsaka ny zavatra efa nataontsika ny hevitra rehetra ny tedavitsika niezaka hatramin'izay herintsika isika zay fara vitatsika fa tsy natonga antsika teo amin'Andriamanitra zany fa ny afaka tonga antsika eo amin'Andriamanitra ry havana dia tsotra ihany ny fitiavany tapitra ny herinao tapitra ny tabilohanao fa ity ianao mbola eto satria nahoana satria tena Andriamanitra be fitiavana ny Andriamanitra ao manomboka androandry azadinta ny manao zavatra ao an'Andriamanitra fitiavana misaotra anao zay tsosy tamin'ity fotoana androany ity misaotra tsosy satria mino fa vorainay ny afatra androany dia mbola misy azonay atao mba maniry zay Andriamanitra amin'ny fotoana mba afaka hiteny aminay tsaroviny nandehananay teo anatrehanao ndreky zay Andriamanitra manomboka androany atsapa ny fitiavanao ndreky zay Jesosy androany manomboka eto dia hiteny dia atsapa Andriamanitra atsapa ny fitiavanao dia ho afaka ny teny manao hoe tsotra zao zay raha tsy ianao misaotra betsaka Andriamanitra mino avy ianao mamangy nisy atokantrany sabatan'olona tamin'ity androany ity dia atonga reto olona tsirairay avy reto Andriamanitra afaka niseho eo anatrehanao mba samy afaka hitodika any amin'ny rindrina izahay eo anatin'ny adinay ka afaka mba hiteny Andriamanitra mba tsarovo mono nandehanako teo anatrehanao da mpianatra anay ianao dia misaotra ny amin'ny fitiavanao fa roa tsy ny amin'ny fitiavanao tsisy tonga teto izay tsirairay avy reto na dia ray azy fa efa maty ny aretina maty ny olana efa maty ny fahotana fa indreto izay tonga eto Andriamanitra tao anatin'izay le tena tapidalaka ne tsy nisy azo atao tsony no tonga indray ianao nanangana anay misaotra Jesosy ahy ary alohanay ny fotoana mbola afahanay velona anaovanay fanatitra anaovanay boatindrakitra andritsahanay ny ranomasy ny fotoananay ny vavakay ny fivatikana ny asan'Andriamanitra ny fandehanana mahitsy eo anatrehanao ny tahotra anao ataonay anaty boatindrakitra Andriamanitra ho fanatitra velona ho anao izay ho rakitra soa ho anao ao an-danitra ho tsarovanao amin'ny fotoana misaotra Jesosy ahy misaotra raha eo alleluia amen. Sing along. Write myself a simple song. Get the whole world to sing along. Hallelujah. Sabi mamaky ny tony isika. A love song. Anoratra hira pitiavana ao an'Andriamanitra isika. And who knows, I'm liable to take a song from the Bible. Hallelujah. And then when I'm through, Tasika hira fotsiny androany fitiavana no sotomanao a. Fitiavana no sotonanao Andriamanitra. Fitiavana ho anao no sotonanao anay tsirairay avy rehetra Andriamanitra. Tsy nisy azonay natao tsony teo amin'ny fotoana tafitaraka re zay dia fitiavana no sotonanao anay. Hallelujah. Hallelujah. everybody's looking for a way to say something nobody's saying. Nanay sarotra amintsika ny taly an'izany. Hard to do. Misy fotoantsika tsy mavita manao tahaka ny olona, mavita mitady teny tsara mahafinaritra fa vaovao isan'andro entina hirazana fa ty an'Andriamanitra. Fa tsika hira fotsiny aloha ny teny hoe fitiavana no sotonanao anay. Lazao fotsiny aloha ny fitiavana ho any no sotonanao anay. Teo amin'ny fotoana tsisy azoko natao tsony Andriamanitra. Mampitalaka le ahy fa fitiavanao ny nampitsangana ohatr'izao. Hallelujah. Fitiavanao Andriamanitra zany no sotomanay zany koa no sotonananao androany rehefa tsisy azonao atao tsony dia tsarovo manomboka androany
fitiavana no misy tonana no fiainanao io tsika rehetra iarahira hoe halleluja love lifted me fitiavana Andriamanitra matombo ohatr'izao eny Andriamanitra Nothing else would do, you know, love lifted me. Hallelujah. Oh, fitiavana Andriamanitra matoizao anao mistopa tany amin'ny napilavaka ianao. Hallelujah. Nothing else would do. Hallelujah. Sotra dia sotra. Sotra Andriamanitra. Sotra ny amin'ny fitiavanao. Hallelujah. Sisy azotsika natao tapitra ny tableau e fitiavan'Andriamanitra sisa ny miasa. Halleluja. Averiberenany aminao any fitiavanao Andriamanitra zany no nisy tonanao ahy zay titanako Andriamanitra sy tomy ahy miala taraty ty fakamangidy ty sy tomy amin'ny fitiavanao Andriamanitra. Hallelujah. Sotra Jesosy. Hallelujah. Sotra Jesosy. Hallelujah. Raha avana malala tokony voakasika anao amin'izany izy zany. Tokony voakasika anao amin'izany toriteny zany. Tokony. Raha mbola talohany zao ianao na andehandeha foana ho vai lalanao manomboka androany. Tadidio e 15 taona neny Ezekia. Firy andaotsika amboatra amin'ny mandrakizay atsika fa tsy maintsy iseho alohan'ny fitsaran'Andriamanitra tsika tsy maintsy ijoro etsika rehetrarehetra na ho titsika na tsy ho titsika. Androany teteny aminao hoe maherezy ianao a rehefa mijoro ianao na mbola vao manomboka ianao io afo anatinao io teteny anay Jesosy tehirizo a fa tia hitanao a tehirehatra fa nandeha ataotsika zany no mba tsika veloma dia ataotsika tirtia zami mahery daholo tsika rehetra zami mangataka anaty zany tehirizo tombo a tehirizo a mba tsy rendrika ny sampokely ny fiainako Jesosy ao tonga soty sampokely ny fiainatsika. Halleluja. Sami mahery daholo ka hitahin'Andriamanitra tsika rehetrarehetra tafiditra amin'ny sampokely Kristo setrainy sampokely ny fiainako. Halleluja. Mbola lavitra ery apita ho ahy milanao Jesosy ny fiainako ahy. Halleluja. Tsika rehetra onja mahery setrainy sampokely ny fiainatsika ry havana mbola lavitra ery apita teneny milanao anie Jesosy ny fiainako e. Halleluja. Hallelujah. Tehirizo tokoa. Hallelujah. Tehirizo Jesosy. Nipoakizakitra kely koe. Hallelujah. Sotra Jesosy. Mitotsy hatramin'ny farany. Sampokely ny fiainako. Amen. Hallelujah. Tehirizo Jesosy. Samy mangataka an'izany. Tsy safotsy ny amin'izany hoe. Hallelujah. Amen Jesosy. Manaraka an'izao fahamarany zao Jesosy. Tehirizo totosoa hatramin'ny farany. Sampokely ny fiainanay. Hallelujah. Tehirizo ny te-panahona ho masina sy madio anasan'Andriamanitra. Manomboka androany manditsana boaty rakitra fa hijinjany zany ianao tsy ho ela. Halleluja. Mitsangana Jesosy eo amivony sampokely koe iteny mafy ny tafiditra. Halleluja.
tendrika nisanoko nitsangana Jesosy afonsanko teny mafinita Zay mandalo aby androany a Jesosy ijory eo amin'ny sambokelokely anao mitebangilany tafidrivotra tehirizao Jesosy a Halleluja tsy sarotsy ny alozano Halleluja soatsy amin'ny Ame fotoanatsika miara-pitra anatin'ny vavaka fianbenana amin'ny sidral Sota manahitra ny atao farany a Tianao Jesosy Hotonsotra amin'ny farany ny sambokelokelatsika Akaiky Jesosy akaiky ny farany Terizo sopa tsy sarotsy ny alozano terizanto hotonsoatra amin'ny farany terizanto tsoreziky ny kafeza Hotonsotra amin'ny farany anetsika rehetrarehetra Tianao Jesosy Tinaibe koa ianao a Dia mahirezany na lasana bavinay Halleluja tsy sarotsy ny alozano terizanto hotonsoatra amin'ny farany terizanto tsoreziky ny kafeza Hotonsotra amin'ny farany sambokelokely Mandehany zany zay lasana bavy zany Hotonsoa ianao Hombanao Jesosy Tiany Jesosy ake sambokelinao io e Tena tiany io Maherezanao Halleluja Samita in'Andriamanitra tsika rehetrarehetra raha pitso a iontsika ao anaty fandarana vavaka fiambenana dia fahalebe zay niaraka taminao teto androany a tsy ho very maina zao fotoana zay laninao teto a androany izao a dia samy hita in'Andriamanitra tsika eo amin'ny groupe kosa mbola eo anao anatin'ny fiderantsika rehefa avy eo a afinaritra ny fotoana mahereza daholo a tianao Jesosy